Monnaie. RDJ 96.6 FM, Orange Madagascar et Caprice vous présentent Passe tes vacances inoubliables sur la plage du Grand Pavois Majunga avec Party Up Playa. Ce samedi 13 août à partir de 11h. Party Up Playa Beach Animation avec les DJ de la RDJ Steam, CMC, Raers, Kiku, Gova, Sisla DJ, Coolmix, Assim, DJ Denis, Jetax. Live avec Dalvis. Animation avec DJ Eloi. Party Up Playa. Partenaire Orange, Caprice, Audio, Electro 401. Viens avec ton sourire et ta bonne humeur ce samedi 13 août au Grand Pavois Majunga. Party Up! Nandritra ny 10 taona mahery, Somalaval dia nanolotra hatrany ireo vokatra manara-penitra sy tsara kalitao ary vita malagasy. Loko maro karazana, mateza ary mifanaraka amin'ny foto-drafitr'asa rehetra, trano, lalana, fiara, masina industrialy sy ny maro hafa. Efa misy koa ireo matianina vonona anome ny torohevitra ilaina mba ahatsara sy ampaharitra ny tetikasanao. Manatolainga ireo mpanjara ny loko Somalaval manerana ny nosy na eny amin'ny magazay Korondrano sy Tomasina. Somalaval. Maro be ireo olona efa tafita niaraka tamin'ny cahier premier. Mpianatra tsy ahisaina ihany koa no maizava vaovao isan'andro satria rehefa tsara ny fitaovam-pianarana dia mety avokoa izay atao. Ny cahier premier plus dia hatsaraina hatrany ho an'ny fahombiazanao. Lasa mafy kokoa ny fonony, fotsy tsara ny taratasiny ary mazava tsara ny tsipika ao anatiny. Premier plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Chandahana et compagnie. World Cola, quoi. La chaleur même est étonnée. Avec World Cola, bascule dans un monde rafraîchissant. Produit Star. Un goût unique de citron vert. De nouvelles sensations de rafraîchissement. Des moments intenses de partage. Toi aussi, découvre Yuzu, la nouvelle boisson qui étanche la soif. Yuzu. Marqueur, stylo, porte-mine, feutre correcteur, signe malo afaku, itanao ny am'faritra mahazatra anao. Stylo? Afarasam stylo? Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Talalan ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ouais! Passons de merveilleuses vacances avec Canal+. Des cadeaux à n'en pas y croire pour tout réabonnement à la formule supérieure jusqu'au 31 août. Si vous êtes abonné à Tongasu, réabonnez-vous à Access et obtenez Évasion pendant 30 jours. Si vous êtes abonné à Access, réabonnez-vous à Évasion et profitez d'Évasion Plus pendant 30 jours. Si vous avez Évasion, réabonnez-vous à Évasion Plus et profitez de tout Canal+ pendant 30 jours. Courez vite auprès des points de vente Canal+. Cat Express Event manolotra ho anao mozika mampiray ao Antsamanitra ny alahady 14 aogositra 2024 amin'ny 3 ratolakandro irahana amin'ny tarika zay Tovy Reko Band vidim-pidirana tsotra 10 000 ariary réservation 20 000 ariary VIP 40 000 ariary ny tapakila sy ny famandrihan-toerana dia azonao jifainao amin'ny Cat Express Antanimena en ligne ao amin'ny Ticket Place partenaire Gamma Store livrenay Cat Express Vido Boutique Miss Clutch Ivanco ivoa amin'ny sponsor officiel SRI 20. Nous sommes prêts. Nous sommes préparés. La nouvelle génération. En feu. 12 équipes masculines et féminines vont se battre pour remporter le titre de champion d'Afrique.
Rendez-vous à l'Afrobasket du 4 au 14 août au Palais des Sports Montmartre et au gymnase d'Antirabé. Suivez en direct tous les matchs sur la page de la FMBB et de la FIBA. Presenting sponsors, Radisson Blue et M-Voul. Transport officiel, Madoto. Avec le soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports. Boisson officielle, Yuzu. Diffuseur officiel, Canal+. Nandritra ny dimapolo taona mahery Somalaval dia nanolotra hatrany ireo vokatra manara-penitra sy tsara kalitao ary vita malagasy. Loko maro karazana, mateza ary mifanaraka amin'ny foto-drafitrasa rehetra, trano, lalana, fiara, masina industrialy sy ny maro hafa. Efa misy koa ireo matianina vonona nomeny torohevitra ilaina mba ahatsara sy ampaharitra ny tetikasanao. Manatonainga ireo mpanjara ny loko Somalaval manerana ny nosy na eny amin'ny magazay Akorondrano sy Tomasina. Somalaval. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dimy. I feel good! Tsy sope fitia sasa isa hai tano tsy ania Felipitirana vomaraina Sara mo gaga vomaraina manao Aura Filomena ataovindray le ray le misy le ozazinko tia sasa ny jesosy nahazo fahasoavana angatsika zany e nahazo fahasoavana inako ny fahasoavana io antaniny Rafilo raha ohatra moa ianao zany ohatra hoe trasany lasaka any anaty rano aloha dia ahoana sino ianara mampianatra ansano hoe tena hoe matiny rano vonjeny rafilaka hoe okizao ka iza zany tadiavinao amonjy anao sarotra binge ty resaka mamontsy tia misao e mamontsy ve le ry Akorondrano e azafady aloha azafangaro fangody tsy be ihany le zavatra ty kasao e tiana olana be bando malama bandekama hoa bando malama zany hoe hafa mihitsy fanano be mihitsy ato hoe hiala sahiditra raha tamin'ny teneninao hiala sahiditra iveriko fa miverina am'le kombaka be sinao ary malina dia nitsiry baskety mbo tatarao e mafy be le sonogalika sara mijoro kaikin'le sonogalina ny sorta no tandrifony lohako saika ambany tany hoe komany tsy haiko le izy de dalako sary tena mbo te hitsiry indrindra sy naviranao fa nalasinao natsiny Akorondrano ka zao e azafady mandeka antanio ara zay tianao antaninanay mombany iza no mamonjy mbola ety amonjy amin'ny mamonjy ve mamonjy soy tena vovoatiry tsy maintsy resaka an'izany zao aloha préfet ny antaniny préfet koa ny misalasala tsy ireo tsara izy misy fotoana izy manaiky dia misy fotoana izy manda dia misy fotoana izy manaiky dia miresaka malika enona indray nataony préfet ao resaka momba le mamonjy io so ny azo lasiny tsisy an'izany so dia mila lefa ny Senegal koa ary mamonjy raha izany tsisy an'izany fifitanana verina sano tsisy taitrako hoe fa ngaha efa misy an'izany sady zao tsy taitra fotsiny anao zao dia efa manomboka manao enterrainement ry Jesosy mba tantano I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dimy. I feel good! Inona moa tsy efa entin'ny rivotra e? Rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Mifandarana nefa dia tsy miala mizaha. Nefa rehefa iny, nefa lasa olona. Alasina hitanana vilaka misy masa goty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolo-piainanao. Orange. Remets Plus,
Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Chandahana et compagnie. Dao miarabantsika rehetra dia miaraba Randriamasinoro, miaraba Mandry. mivady teo lasa mifandamo velana eo. Ka zareo ohatran'ny problème tena be mihitsy. tena ono aloha fa zany hoe tsy mahalala tsy mpivady eo izy ireny. Problème be ny ray nahazo fahasoavana vao maraina, ny ray dozy lavy iny moa tsy fanomezantsika. Fa ny hoe ny olona rehefa dozy lava ka raha mangatsiaka dia tokony tsy maninona. Fa rehefa Fa ny mamay manko a. Tonga dia Natserovako raha zoky tany Antsirabe koa nisy tanin'andro le ry dia dozy. Tany Ambatondrazaka fa dia tonga dia mahafantatra ireo le niara-nihira sy niara-nianatra taminay. Manam-bola le rangahy miaraka amin'ny zanany anankiroa tsy azo tononona ny anarany. Fa nikapa tao anaty alana radrika amin'izay ary izy a. Tamina fotoana anankiray satria fa izy dozy lava fa izy mpiasa ny asany a toy ny resaka mitety trano amin'ilay asa ataony. Zay aloha ny fahalalana azy fa raha zao tsy fantatra sonina tena asany dia nandeha nikapa fa tena tonga dia le vola tamin'izany. Dia inona no nitranga? Mba tsy very le vola satria le zanany nataizany na zafikely aloha tsy haiko le izy a. Fa tena tany Ambatondrazaka moa dia misy an'ireny olona phénomène reny aloha zany taloha hoe aiza kosa maneno sady ny antso andany mbola kosa aloha mba tena manao radio kosa rangazy za mbola ekena fa tsy mihenonareo aloha zany fa Santos koa miantso. Eny tsy maninona aloha fa ny olona moa zany tsy voatery heno rivotra daholo fa za mbola manao rivotra hoe. Dia tena firany ry le vola. Inona moa ny vola lehibe indrindra raha tany amin'ny taona 570 tany ho any ny vola arivo ariary ilay ino mbola tonga ino mbola tonga hatraty amin'ny fiandohan'ny taona 70. Iza ny vola lehibe indrindra amin'ny taratasy? Arivo ariary ngamba tany arivo ariary ohatran'ny somary viole. Fa dimanjato mbola tsy nisy. Dimanjato zany. Fa roanjato nisy. Roanjato sy ny ariary zato nisy. Ny ariary zato efa taratasy efa ela be. Ny ariary folo koa nisy taratasy. Nisy ariary folo taratasy. Mihaino radio foana hony a dia omena kompatanana ry Tity Rakoto Lucien moa dia omena dian'izao zany ny kokoany a. Dia ny nalain'le zanany le izy fa atao ahoana moa tena nalain'le zanany dia nisasana. Inno voanina tao? Zany olona zany misy zavatra tsy azo teneny eo maso mihitsy ohatran'ny izy dia manenjika dia mandaroka. Eny moa misy zavatra tsy tiany zany ohatra zany zao misy tanàna Ambatondrazaka moa le resaka zany misioka fa raha vao misioka tonga dia tora-bato miverina be tena farak'izay. Tora-bato miverina toan-kery zany. Dia iverenantsika ny fialamboly sy ny fialan-tsasatra ary ny asa madinika isan-karazany. Za zao a mananamana izay mahay izy azy mihitsy amin'izao a fa tena mivarotra voanjo ambongadiny a. No zany hoe milivre voanjo voahendy le amin'le menamena sy le azo voasana no nataony tany aloha tany. Ohatra zany teneniko zany hoe tsy dia olana loatra no miainga amin'ny zavatra kely rehefa tohizana le izy satria misy ny zavatra tiana ho atao tsy mety tody eo ianao a ary misy ny zavatra tody eo aminao nefa tsy mifanandrify amin'ny zavatra tena hainao dia lasa sahirana ianao amin'le izy raha vao tsy mahay maka volontany. Io rakoty miteny an'izany resaka voanjo zany rakoty fa natadiavako mpandrarara teo Karena Ray efa vaventy amin'izao fotoana izao niainga tamina fivarotana pneu. Miserasera pneu io zany natao hoe ty lesy misy pneu dia amidio, ty lesy misy pneu dia amidio. Niainga tamin'io seraserany a dia rehefa avy eo niakatra ihany ary tonga hatramin'ny hoe fivarotana 1000 kilao an'ilay rahalahy izy. Zao le tsy amiditsika io 1000 kilao an'ilay io aloha dia tsy tay. Namidy ny anarana namidy sa hoe ilaina le vola sa ilaina le vola bizina zany aloha 1000 kilao an'ilay io aloha namidy rangaha fa courage raha fa tsy maintsy miverina ny vola lahy. Tamin'izany a izay nafinaritra le izy zany amin'izao fotoana izao mpandrara io manana ny toerany any amin'ny faritra atsimo any a kokoa tsoko be a. Ok, milamina tsara moa zany ny eto zany fa eny amin'ny mihaino radio ve ianao kokoa raha dia ao anatin'ny fialan-tsasatra moa ny resantsika teo fa ao anatin'ny fialan-tsasatra amin'ny ankapobeny hoe dia miala sasatra tokoa. Ny atao hoe miala sasatra moa raha ny mpianatra dia manana an'le hoe grande vacances izany hoe BDB ny fotoana tsy ianarana
dia manao zavatra tsy any am-pianarana zany io fa ny mianatra zany ohatrany hoe mianatra ohatrany hoe mafy ny fianarany dia rehefa miala sasatra zany a dia geografia ny resaka zany a fa resaka fanaovana zavatra tsy natao mandritra ny fotoana ianarana zay ny atao hoe fialan-tsasatra satria arak'le resaka nataonareo teto tamin'izah vaky-pneu na vaky-pneu moa zany dia lasa Cyril ny be tantara eo vaky-pneu tamin'iny vaky-dirana tamin'ny Amboto Manjaka tamin'ny andro nomaly iny valva samy manana zany anisan'ny lohatena fampisehoana zany fa ny rivotra ny tsy mitovy tena valva le izy valva zany totona satria le lalana naleha ny alady a nandeha tamin'ilay lalana Ambodifasina Nosy Avaratra dia nandeha Sabotsina Mena nandeha Ilafy Ambohipanja Belanitra dia mety hoe mihetsika ihany le valva dia vaky vetivety le izy omaly dia fa izy tsy vaky natoraly zany fa fanariana rivotra fahalalako azy vaky nakaratra angambany na tsy haiko efa tsy niadiana dia no namboarina le izy dia solona valva zany efa tamin'ny atoandro indray izay dia ny resaka le omaly mantsy le hoe manao zavatra samihafa amin'ny fianarana ary tsy ho voatery mandeha vakansa ohatranay zany raha ny fitadidianay azy a isaky ny roa taona eo no manao vakansa lehibe zany hoe raha nandeha vakansa ny taona fitopolo dia tsy mandeha ny ray amin'ny fitopolo fitopolo ary ny ray aman-dreny miezaka mafy mihitsy araka le teniko teo hoe 14 000 zany tamin'ny 1972 tamin'ny fotoana nyrotaka ny 13 mai raha ny fahalalako azy eto mpitadidiana eto ohatrany teo amin'ny 9,000 teo eo le karaha mandadanay tamin'izany va 30 000 francs taloha tokoa moa zany rehefa manao franc dia misy ariary ihany tenenina midikany MGA franc malagasy le izy fa ny ariary dia 5 francs zay foa 5 francs ny ariary ray milanja ny 1 franc 5 francs dia tsy elatra kika dia tamin'izany ve tsika rehefa miteny hoe 30 000 francs dia tsika tsy dia manao 9,000 ariary be loatra sa nanao ihany tsy dia nampiasa loatra isika fa tsika zany fa ny ariary nefa efa nisy hatrany am-pamoronana ary tsika nanomboka teo amin'ny taona niditra teo amin'ilay fanagasiana nanomboka nampiasa tena niezaky ny nampiasa be an'io ariary io 9,000 ariary 500 ray hetsy dia matin'ilay fanafarantsay io tonga amin'ny misy sary moa zany androany manao kokoa ny rehetrarehetra misy sary io ny zavatra jereko atao anatin'ny écranko ato tonga eo amin'ilay resaka izay tsika mifanojo amina resaka vola amina resaka vakansa amina resaka hoentimanana amin'ny resaka tokony ataon'ny ankizy sy ny mahatonga ny ankizy hoe taloha amiko ohatra hoe Ambatondrazaka zany ny ohatra dia misy zanaka fonctionnaire affecté le any amin'ny faritra ireny dia rehefa vakansa zany zareo dia io ny fotoana iverenany miakatra makany amin'ny fianakaviana sy ny sisany amin'izay niaviany fa tamin'ny anay tany Ambatondrazaka taloha dia misy zanaka fonctionnaire mihitsy na zanaka olona miasa amina orinasa tsy miankina zay le hoe affecté ny fiantotsika azy dia miasa any amin'ny faritra midongy dia mandatsy andeha anao vakansa any amin'ny fianakaviana ohatra zany avy any Antsirabe zany le olona dia na avy eto Antananarivo na mety avy any Toamasina ohatr'izany tonga ny vakansa lehibe midongy le ankizy miara-mianatra aminay sy le namana eo an-tanàna tsy andeha hiaraka amin'ny ray aman-dreny andehanao vakansa ny antony mitantara alohan'ny andehanany vakansa izay hoe zay anao an'izao zay anao an'izao dia izy tena hoe tena sairaka hiaraka aminareo janona eto satria tamin'izany tokoa mampite hiaraka koa lesilesany tsy mampiferitraina loatra ny fifampitazanana ara-bola sy ara-farim-piainana sosialy raha tamin'izany anelanelan'ny 7 sy ny 20 mbola mifankaty mifampiditra trano tsara ary tsy misy romoromotsaina le tiako tenena amin'io na hatramin'izao reky mifampiditra trano foana dia fampiresaka foana fa kokoa fa sarotra kokoa ny fifandraisana ny amin'ny ankehitriny noho ny lasa efa misy clan ihany dia sahirana koa moa ny ankehitriny amin'ny hoe tandremo fa sao dia zao miditra samihafa sy ny sisa tsy mampanenina mihitsy taloha ny mandefa anay makeny Mandrosoa milalao any amina fianakaviana sy ny mandefa any avy any Mandrosoa milalao eny vato ao amin'ny Tobo Miaramila
tam'izany de programa mihitsy no atao ary de ireo veriko fa ibodo ianao teo bodo hafa am'le tsy bodo atao amitsika ka tsy bodo misy tonga de azoko koa le bodoka de misafidy am'izay eo hoe inona no zavatra atao fa ny anay aloha zany anao ny ny foana ve solomasonao hatram'izay solona ohatrany tsara le izy nefa raha za manao an'iny zao de ohatrany tsy mety androany a maka ny solomasoko vaovao manko ary zany eo mandinika ny solomason-dragoty andray azafady tompoko tsy tia solomaso mahazatra loatra anaty deposy boribolikasy tsy boribolikany mahita any amtyka natadidy an'le série fanenjentsika tamin'ny taona 9 French ve sa izy Arsène Lupin ve de ny vacances nylesaka eto ry Larissa toy vacances ny zavatra atao tam'izany a dia manao fandaharam-potoana ny tsirairay satria mampimea rehefa miteny hoe eny ambohipoly akizy mipetraka de manao vacances eny am-pefilo ankehitriny fa tam'izany ny anay a tena misymitsy ny hoe makeny am bebe fara tontolo ny andro inona ny ataona eny am bebe fara idada be rabainina vadiny bebe fara dia panamboatra any ambany tsinanana Ambatondrazaka no mipetraka bebe fara sy rabainina mpanamboatra corda gitara de inona no ataonay makany satria tia gitara izahay tam'izay mbola 10 taona 20 taona de efa mirevy gitara andao hijery ny fanamboarany rabainina ny corda ho anareo izay mbola tsy nahita ny corda tena vita tanana sy vita gasy a de ho tataraiko anatin'ny 30 sekonda misy ohatrany hazo x mipetraka izy amin'ny ilany de misy ohatrany hazo x mipetraka izy amin'ny ilany de misy ohatrany manivelona ery am'le faran'le hazo x le ery amin'ny ilany de mipetaka lay tarby ampovoany dia hodidinina tarby kely ohatrany any amin'ny jira mampitondra aratra ireny de ahodiny rabainina am'le manivelona vita tanana io a de vita ny corda gitara basy mibe an'le mpanao any de rehefa ny ampisony indray andao ndray tsika araka le resaka nataoko maly eo any Antsirika zany a dia fary any Tsananana Ambatondrazaka any a fitsangatsanganana mampalelo moa zany de io misy fady be debe io fa raha vao tsy mitandrina ianao de efa betsaka ny lasa tany amin'ny fary io a fa ho anay de efa mba mitandrina moa izahay zany satria efa mahalala ny tanàna de ny afaka pitsony indray a mijanona ao an-trano ny mijanona ao an-trano a de misy any a ny fianarana satria mpampianatra ny ray aman-dreninay ianao mipotraka de hoe mianatra ndray kosa aloha misy boky alaina any amin'ny biblioteka municipale dia mamaky boky de mipetraka eo misy fifehezana ihany zany fa izahay tsy nahatsiaro tena ho ny afo be tsy mandeha manao vacances fa rehefa mandeha manao vacances ndray de efa mba revy hafa ndray koa iny zany hoe tsy mipetraka loatra zany le hoe miteny ray aman-dreny hoe tena tsisy budget tsisy volontsika amin'ity a fa samy mijanona eto aloha anatin'ity vacances lehibe ity satria io Ambatondrazaka io zaridaina anay tanteraka mihitsy anaovana vacances lehibe zay maritra 3 volana eo de misy fotoana misy nenito mandalo tapoka de mandalo nenito de ozy izy hoe andao ray araka amiko asa raha mendrivotry totosa ondra am'izao kompatanana am'le mitondra anay manao vacances kokotra totosa ondra raikitra fa io raikitra am'roa mitenenina fa ohatran'ireny doran'ny afo reny mandraparapitsy hoe andeha mandeha aty amin'io a manao vacances amin'io a eny Ambatomamahanana ny vacances amin'io a fa rehefa eny Ambatomamahanana indray dia miandry omby mampiditra omby sarety am'zio ka mandeha mijery ny mpanao briky ny dalato de mandeha miantsena eny an-tany volonondry mijery ny mpivarotra jiafotsy zany rehetrarehetra zany aloha zany a ilaina ifaneraseran'ny ankizy ankehitriny hoe ifangaro ahafahan'ny ankizy ankehitriny mahay manamboatra papango hazo sandrindrisa ankehitriny rakoto fa vitsy de vitsy zany ankizy manamboatra papango hazo zany ny hitako tsin'ny ankehitriny eny de izao hoe ny hitako tsin'ny ankehitriny eny de izao hoe ny mora indrindra raisina no lasa kilalaon'ny ankizy ankafiziny ohatra hoe ny telefona zao a raha grande vacances ray manontolo de tahaka ny kily maina ny ankizy raha tsy misy telefona anankiray raha adolescent izy raha ankizy kely izy a raha ankizy kely fa io atanan-dehibe ny teneniko atanan-dehibe ny teneniko raha ankizy kely a de plesta ekena le fivoarana tena tsy olana mihitsy fa raha ny tokony ho izy tsisy mandany ankizy ankehitriny mipetraka eny Anjanahary andeha hanao papango eny amin'ny tany malalaka tamin'ny Menabe fa io fanaovana papango ihany ny ankizy an'Renivohitra any fa papango kely ny cellophane fa ohatranako zany zao a mety afinaritra zany raha misy mpanohana hoe anao fotoana eny amin'ny tany malalaka akaiky ny kianjany makiena eo ambarea eo mihitsy de manao fotoana amin'ny ankizy maro zany inge zavatra ataony zany resaka ane zany de anaty trano aloha any fasana tsara rivotra ay Anjanahary
Antsitsika. Raha hitondrana henan'ondro manao misy aloha ireo le mpitondra hoe colonie de vacances. Misy moa ireo hoe miaraka amin'ny skoto zany de sady mandeha manao lasa manao vacances. Misy moa zany manao vacances any aminay any Ambatondrazaka ny ankizy avy ety Antananarivo. Inona ny zavatra mahafinaritra azy indrindra? Misakatrondro, manjongo papango, mandeha mijery mpanetsa sy ny sisa. Zavatra mahafinaritra ny olona avy ety Antananarivo zany tamin'izany anareo andra mami, andra naivo, andra naina, mandeha mitifitra flesy. Fa taloha koa isan'ny kilalao fanaon'ny ankizy ary nijanona ho kilalao ny kivadivady. Ny kilalao kivadivady misy mijanona etsy de mitsady de misy mitsangana de atao mariazy tamin'izany. Zay tena mbola nanao kozinanay ihany le hoe atao mariazy aminako zany. Menatra be Zay ve rangahy zanaka foana tsy mba tafototra menatra be tamin'izany satria tsy fantatro ny dikany hoe sipa tamin'izany. De noho ny avy eo fa tamin'izany efa sipa filaza fa tsy mbola hoe paoa e. Le eo am'le kivadivady aloha zany de atao mariazy ianona sy anina. De noho ny ampisin'iny am'izay fa misy le bebe zany de ohatra mitazona moa izy mafy be avy ato afo tamin'izany. Zahako ngefa fito taona sa ohatran'izany e mifampikotikoty reny ray tanàna. De ozy izy izy any sipan'lahy za fito taona angamba tena le anarale kozinako ny teneniko. Satria tsy fantatro le izy inona le mbola tsy azoko loe. Mbola tsy azoko hoe ohatry ny ahoana misy innocence kely tsisy dikany aloha tam'le izy aloha ny taona 20 nidana ne mbola mbola tena mbola fafinaretana ny miara-milalao e. Adidiny ray aman-dreny am'izay zany zao no mampahita zavatra hafa zay tsisy maharatsy azy raha averina milalao papango ny ankizy. Satria misy aloha tsy mahay mamboatra papango e. Mahalina ny papango. Eo am'le kilalao indray eo am'le tokotany ohatry nefa tsy misy tsony tamin'izany zao zay raha teo tokotany malalaka ny tokotany tsirairay kokoa raha tamin'izany fa am'izao izy ohatry misy trano varozorodorona trano zay de lasa marina etsy andany koa zay satria zaza milalao sy ny sisa raha ny trano bebe zanona sy ry dadabileto zao hoe eo de tamin'izany mbola malalaka ny tokotany misy voninkazo sy ny sisa. De rehefa aty aoriana le tanàna na le vavady miditra makeo rehefa nasiany olona le malalaka ety amoron-dalana zany am'le fanamboarana trano ery anatinaty efa misy trano valo zoro mezinezina ny halako tsia tiako reny ka iriko fanalana makeo lasa tsy andao aloha naraka reklama. Tena mora be ny B500 ny Orange, afaka miantso, mandefa SMS, manao Facebook ny sady mahatra 420 feno. Ay kosa, B500 tolotra ahafahanao manao antsy 10,000 ariary, mandefa SMS 10 ora internet 10 méga, zay mahatra 420 feno. Karaha mampiditra ianao zao, de raha piditra toy zao vao tapitra ny fepotona ampiasana azy, zay amin'ny sarany 10,000 ariary monja. Antsoiny 224 étoile 1 étoile 1. B500 tena mora be kosa, miamboka 20 ny SMS raha vidina amin'ny Orange Money ny tolotra. Orange. Ouais, misy fihenam-bidy ny Orange Money. Ie, hatramin'ny 30 isan-jato. Eny tokoa miaraka amin'ny Orange Money, miena ny frais, mahazo tombony kokoa rehefa misintona vola. Manatona ny ray amin'ireo cash point 10,000 sy ray alina akaiky anao. Orange Money tena mora kosa wa. Orange Money. RDJ 96.6 FM, Orange Madagascar et Caprice vous présentent. Passe tes vacances inoubliables sur la plage du Grand Pavois Majunga avec Party Up Playa. Ce samedi 13 août à partir de 11h. Party Up Playa Beach animation avec les DJ de la RDJ Steam, CMC, Raers, Kiku, Gova, Sisla DJ, Cool Mix, Assim, DJ Denis, Jetax. Live avec Dalvis. Animation avec DJ Eloi. Party Up Playa, partenaire Orange, Caprice, Audio, Electro 401. Viens avec ton sourire et ta bonne humeur ce samedi 13 août au Grand Pavois Majunga. Party Up! Valerina ty rehefa fidiran'ny mpianatra tahaka izao fa nahazo kiraro, akanjo ary fitaovana vaovao ka mazoto ery andeha hianatra. Nahazo kiraro vaovao indray na tsy izany a? Hitanao hoe inona ny vaovao eny aminaty eny? Vaovao daholo ireny, afa-tsy ireo cahier gladiateur izay efa nampiasaina hatramin'ny fidirana. Cahier gladiateur, hafa ihany ny tsara. Distribué par Chandarana et compagnie.
malaza Iliko mapietsika ny tanora Iliko baty malaza tsara tsy mifidy ora akafizin'olo maro anatra presto Iliko atao lasodina misao Iliko tena tsinako mampitambatra olo maro Iliko mampifankatia ora hoanety tsara spesialy anoratranatra Iliko vita malagasy mamamy kokoa World Cola, quoi. La chaleur même est étonnée. Avec World Cola, bascule dans un monde rafraîchissant. Produit Star. Mandritry ny fadim-bolako Softex bleu sy violet no ampiasaiko. Na amin'ny atoandro na amin'ny alina milamintsaina tsara no sady mahazo aina. Na le violet vita amin'ny coton na le bleu vita amin'ny alvéolé mety be amin'ny vatako daholo. Ny vidiny mirary hatrany. Allô, fa aiza ianao zany? Andrasiny e, tapao aloha fandefasako sarika ety am-plage ianao zao dia zao. Mizara fifaliana eo no eo amin'ireo akamanao. Mividiana kama plus arivo ariary dia mahazoka doute 200 méga maritra 420 ora anaovana Facebook, Messenger, Instagram. Antsoiny 222 étoile 7 raha safidin'ny tolotra. Tsy izany ihany, isaka mividy be connecta 1 giga dia mahazo 1 giga cadeau rehefa vidiana amin'ny application Orange Money Afrique dia miditra ao amin'ny bon plan. Orange. Un goût unique de citron vert. De nouvelles sensations de rafraîchissement. Des moments intenses de partage. Toi aussi, découvre Yuzu, la nouvelle boisson qui étanche la soif. Yuzu. Allô, mbala tsara mama. Ela zany zanako. Za io andefa volanareo. Alefa samy tapitapy send mandeha amin'ny Orange Money-ko. Amizay za mahazo 21 000 ariary. Tapitapy send? Ya, zaho tapitapy send. Merci zanako. Ilazao reo akaiky anao. Andefa vola amin'ny alalan'ny tapitapy send miaraka amin'ny code promo Orange 5. Ok mama. Orange. La marque qui est toujours là pour moi. C'est l'eau. Avec en plus une large gamme au choix. C'est l'eau. Marqueur, stylo, porte-mine, feutre, correcteur et bien d'autres encore. Disponibles dans les magasins les plus proches de chez vous. C'est l'eau, en classe comme en bureau. Tout simplement le meilleur des stylos. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Découvrez les différents circuits avec votre personnage et véhicule préféré. Sous l'eau, sur terre ou dans les airs, relevez le défi et devenez imbattable. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Inter pour un prix remisé à 240 000 ariars. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Chez Jumbo Score, on lutte contre l'inflation. Comment? Avec une sélection de 30 produits essentiels à prix remisé. Oui, 30 produits essentiels en promotion pour tout le mois d'août. La sélection anti-inflation Jumbo Score, notre engagement pour défendre votre pouvoir d'achat. À retrouver du 1er au 31 août dans tous vos magasins Jumbo Score. Rendez-vous sur notre page Facebook. La liste vous y attend. Jumbo, je t'aime trop. Vous avez le bac en poche? Allez au bout de vos ambitions. Osez l'excellence en intégrant l'ISCAM. Avec sa formation initiale en licence, l'ISCAM est le tremplin vers vos plus grandes ambitions. Un bel avenir vous attend et il se construit maintenant. Inscrivez-vous au 032 11 256 32 au 020 22 256 27 ou sur iscam.mg. ISCAM, be the change. Tsy mety afa-pona manana olana ny batery ve ianao? Itel P38 no vahaolana. Chargeo 10 minitra dia ampiasao mandritra ny adiny 3. Efa plein écran 6.8 pouces, water drop sady efa HD+. Ny mémoire interne efa 64 GB zao, ny réseau efa 4G, ny batterie moa dia efa amin'ilay nahafantaranao an'ny Itel hatramin'izay 6000 mAh. Koa aza tarary fa tongavany amin'ireo revendeur Itel akaiky anao fa hisy fanomezana manokana ho an'ireo rehetra mividy Itel P38. Itel, enjoy better life. Louis Matsiro Salon asio matsiro ny fiainanao. Miaraka amin'ireo Louis Matsiro Salon, matsiro
Matsiro ery ny fiarahana amin'ny fianakaviana. Tena miavaka ilay paozy kely any am-piasana e. Milay be foana ny plan amin'ny akamo. Indrindra ilay fotoana matsiro mampiala voly kely iny. Noho i Matsiro Salon, feno matsiro ny fiainanao. Salon. Mitetika asa produira dia mampafantatra fa efa manomboka sy mandeha ireo asa fanamboarana sy sisy digny kopa sy sisony ato anatin'ireto fokotary ireto. Anosy zato atsinanana, anosy zato andrefana, anosy patrana atsinanana, apanga be sy ilany vato apasika. Ila zany ireo izay miasa sy mandalo ary mivezivezy manamorona ireo faritra voalazy ireo mba hialaingana araka ny fampandrenesana efa natao teo aloha mba hisoroana ny fanelingelerana sy ny tranga mety hitera-doza ary fiarovana ny aina. Tandremo mety mandratra sy mahafaty ary mahavoasasy ny fidirana anatin'ny faritra iasana. Ka noho izany dia tsy azo ampiasaina na hivezivezeny intsony ireo toerana voafaritra ho amin'ny asa fanamboarana araka ny didim-panjakana navoaka amin'ny prefektura sy ny fehezam-pitsipika munisipaly misahana ny fikoloam-pahasalamana. Raha mila fanazavana fanampiny ary raha misy fitarainana dia antsoina laharana 034 63 712 64. Misaotra ny fiarah-miasa sy ny fizarana ny hafatra amin'ny hafa. Tetika asa produire, tetika asa ho fampandrosoana sy fiarovana ny tanàna n'Antananarivo sy ny manodidina. Fotoana izao ijerena Novegas ao am-boky Canal Plus. Misiro sorasoka tena tsy mitsiry amin'ny valo sao reto dia hanolotra vaovao zao ibandy malama. Talata 9 Aogositra 2024 tonga indray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Pejin'ny politika avy hatrany no anokafantsika an'izany fampahalalam-baovao izany. No totosaina ho maly vavalon'ny vola Aogositra 2024 teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha mitinga tatambatra boribory andian'ny fahafolo mikasika ny fiarah-miasa eo Madagasikara sy ny vondrona Européenne na dialogue de partenariat izay nitarihan'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ary natrehany Andriamatoa Giovanni Di Girolamo mahasuivon'ny vondrona Européenne eto Madagasikara sady nitarika ny délégation sy Andriamatoa Tsai Christian, Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta. Eo amin'ny pejany sosialy kosa dia namoaka fanambarana ny teo anivon'ny tahirim-pirenena misahana ny fiariana ara-tsosialy fa ho fampiarana ny didim-panjakana dia isy ny fiakarana ny volan-jaza, ny volan'ny bevoka, ny volan'ny mpitaizakely, ny fanoherana ny vola azo avy amin'ny fiterana azafady torak'izany koa ny tambo-karama isan'andro. Izany rehetra izany dia ho fampiarana ilay didim-panjakana izay efa nivoaka tamin'ny volana Mey iny. Ny fampiakarana ny fisotrondronono kosa dia amin'ny volana septambra vao hiatra fa kosa ny fampiakarana ny volan-jaza dia avy hatrany dia hiatra amin'ity volana Aogositra ity araka ny fanambarana nataony teo anivon'ny CNAPS ihany. Eo amin'ny pejin'ny toe-karena misy ny solika fa tsy ampy ny mizara hoy ny teo anivon'ny OMH manoloana ny filaharam-be mbola hita manerana ny tobin-tsolika eto Antananarivo sy ny manodidina. Isan'ny mahatonga an'izany tsy fisian'ny solika izany hoy hatrany izy ireo ny fahatarany ny famatsiana solika ny Madagasikara izay mbola eny an-dalana eny. Izany sambo be mitondra solika izany raha ny tokony ho izy dia amin'ity anio ity na farafatarany rampitso no higadona ao Tomasina izany sambo be mitondra solika izany. Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena no anakatonantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity. Nanahoana ny tontolon'ny basketball pandaka? Araka izany Larissa Ranevarson dia nomaly no nifarana ny andiany voalohany na ny tour préliminaire tamin'ity afro-basket ity na ho an'ny lahy na ho an'ny vavy samy tojo faharesena ny ekipam-pirenena malagasy omaly na ny tany Antsirabe na ny tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina saingy tafakatra amin'ny dingany ampahefa-dalana avokoa izy ireo. Ny Madagasikara eo amin'ny lehilahy dia eo amin'ny Guinée ary ny Madagasikara eo amin'ny vehivavy kosa dia ifampikatroka amin'ny Tanzanienne amin'izany lalao ampahefa-dalana izany. Fa eo amin'ny baolina kitra kosa dia totosa soamantsara ihany koa ny fidinina ny tompon-daka tamin'ny sokajy rehetra teo amin'ny ligue na Moromani tamin'ny herinandro iny. Ka ho an'ny sokajy senior lehilahy zany dia voaositra ho tompon'amboara ny AS 3A nambositra teo amin'ny senior vehivavy kosa dia ny ACM
avy any Ambositra ihany koa no nahazo an'izany anaram-boninahitra izany teo amin'ny latsaky ny 9 taona dia ny AS3A avy any Ambositra ihany ary latsaky ny 7 taona lehilahy kosa dia une école de football académie avy any amin'ny ligue Namoron'ny Mania zany no voaositra ho tompon'amboara. Ny tanjona ho ny filohan'ny ligue Namoron'ny Mania dia ny anana ny Amoron'ny Mania tontolon'ny baolina kitra mivoatra ary tsy maintsy andray anjara amin'izany atao hoe Orange Pro League zany ny ligue ny Amoron'ny Mania. Ankasitrahako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny faran'ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RDJ tamin'ity maraina ity. Vaovao izay nirahana nanolotra tamin'ny Larissa Ranaivo Arson nanomana sy nanoratra izany ho anareo kosa dia Mpandiakama Randriana Abo mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra ary manasa antsika hatrany anjo tsy tapaka ny fondarana rivotra samy ho tahin'Andriamanitra tompoko lahy sy tompoko vavy. Seria leobe rivo baovao se rivotra fotsiny be zany rivo baovao zany hoe ny basket tamin'ny omaly omena ny fotoana sy ny le baolina basket lehilahy aloha ny ona tamin'ny Sénégalais isika ny Sénégalais nampiasa le bandy tena lava be satria tsy menera le bandy ny tsika indray aloha nety fa miarabantsika rehetra salama navavina lahy nijery ny match anankiroa ako dia hita isika fa eo amin'le miraty an'le panier izay tokony azahoana point no lesoka satria tonga teo ambany teo ihany tsika fa rehefa manipy baolina indray mandeha moa ka tsy mahafaty zany dia efa lasan'ny olona iny rehefa tsy manana le rebond récupéré araka ny fijerinay olona tsotra amin'le resaka basket dia mandeha ihany dia izy nefa ny kelikely kokoa ny aza ny ratage amin'le resaka mitifitra fa reha amin'ny collectif sy ny afetsifetsena majinika mety ihany fa eo amin'le miasura-pania anankiray resaka faute anankiray dia ny fampiasana an'ilay lava araka ny tenin'ny Mpandiakama nitazana an'le izy ihany koa moa zany madi le rasta le atsika ankoay lehilahy le américaine reraka ihany le resatra izy menera nefa izy bala nefa izy récupérateur amin'ny alava moa io fa ny atsika ihany koa moa zany misy ihany ny fetsifetsy ny aty ambany fa eo amin'le miraty an'le panier iny entraînement iny dia mananteny isika fa mbola mitohy satria quart de finale aloha mananteny isika mbola hiady tsara sady holantsika ny entraînement eo ihany fa ny atao hoe migérer mialatsiny amin'le mitantana ny atao hoe stress eo ambony terrain no azay mbola hita mahaboay kely an'zareo zany dia le soupanier Mpandiakama le soupanier zany mila izahana kely fotsiny fa iny fikorapahana fa ny azy zany bandy tena hoe teneniko manokana eto saina kokoa zany Lovasoa Antamatavy Lovasoa rangahy tena manao inona moa zany manao festival de mofo zany zany tena fatiny mihitsy mpandratra ao ambany 30 taona teo eo no tsy nanaovako basket intsony dia zara fa nikitika baolina zara fa mba manaonao baolina eny ngamba ataontsika hoe indray mandeha isa-taona no vao mba mikitika baolina manaonao baolina taorianan'izay fa amin'izao fotoana zao zany hafahafa amiko zany le mijery basket fa tsy haiko aloha zay olona nitovy taona tamiko fa ny marché tamin'ny andronay tsy marché izy zao fa tena vao mahita zany misy marché avant dribble zay tamin'ny andronay fa zao izao tsy marché teknika moa zany le izy appréciation le izy arakaraka le mpitsara no manao an'iny ohatra zany koa ny reprise zao ianao taloha dribble ianao ka miantona le baolina de reprise arakaraka le mpitsara le izy fa rehefa manaraka ohatra nisy tratady zay le bady sénégalais ma dia testa be mihitsy le satria zareo efa manaraka ny fomba misy miteny matsy hoe ny NBA ny américaine moa tsy tena mitovy loatra amin'ny ambin'izao tontolo zao ny manaraka basket ny arbitrage be amiko le izy zany fotoanany NBA ry Michael Jordan no efa misy an'io le mitazona baolina somary manodina mispirapirana hoe fahitana azy taloha rehefa nampiady-hevitra moa le izy io moa nahatonga le arbitrage le hoe mila manaraka an'le teknika théoriana ihany koa inona ny fomba ivoaran'ny basket mila manao recyclage zany daholo NBA satria lasa ady-hevitra ny raisy ny mirado ny resaka isi Mpandiakama tato maly momba ny resaka arbitrage amin'le hoe mpijery manao arbitrage zero bon fa fahalalana moa io amin'le zavatra miteny dia natao ny ady-hevitra fotsiny hoe amin'le fotoana sy le hery alanina amin'iny hoe tsy aloha miteny zavatra hafa mampirisika ny atsika ohatra satria tsy hisy tombony ho azo amin'ireo matahotra le arbitre dia angatra atsika ary izy zao ohatra any an-doha
satria efatra ho anina 5 eo ao a no tompona andraikitra amin'ny arbitrage eo ambony terrain amin'ny resaka baskety de misy anankiray teneniko le am'le ron'le manao an'le midanky le bandy ray de atsipony madiavety ambanina le bandy anankiray passeur rehefa any amin'ny entraînement iny bandy rola izy mpanao azy atsipony mandeha ary amin'ny adroite ery le bola de le bandy ray efa manidina fa hita ihany iny rehefa indraindray any amin'ny handball mantsy hoe kung fu ny anarany de manao kung fu iny le rony fa le iny zany ara volet zany le pandinana de tonga de izy mampiditra am'lay le izy le bandy le tsy haiko misy anankiray zay moa ny anaran'le riny eo amin'ny handball izy a rehefa manao match hatram'izay na resaka régional na national na eto na Tananarivo fotsiny izy a matoa ny olona zay mijery handball hijery an'le rianao danky izy le mitanky be ao amin'ny aniny iny moa nalalery fa sy tadiko ny anarana fa mivoatra ny basket mivoatra tena mivoatra be am'ireo boykely rio ny tsika zany teneko zany zaza mijery aloha tena hitako hoe tena hafa mihitsy le filalaonjala am'izao mitaha tamin'ny 10 taona hitako lasa teo talomatsika efa jery tamin'ny andro rina matry basket era 10 taona lasa mbola tany alohan'ireny zay niaraka tamin'ny cartera sur bob efa nendrikitoary manana koa efa tena le taloha be foy a de mitady espace donc zany a passe le atao de mahita espace na le fipasina baolina am'izao ary zany tsy tena miseho loatra le narana am'le vao mianatra mandray baolina misy an'iny loatra fa ohatrany katolotolotra kely vinanivinany tsy lavitra ihany koa mipasy am'izao tsy de misy pasy lavitra loatra fa pasy akaikikaiky tena zany hoe hafa mihitsy zany basket am'izao zany tsotra basket nahita lavitra mantsy matetika somary spectaculaire kokoa basket am'izao pasy lavitra indrindra ka mitraverse fatahoana fa de mianoka zany ny tena mijery elizy ny fahalalan'ny mpilalao moa miankina amin'ny taktika apetraky ny entraîneur sy ny fahaizan'le bandy reo rehefa ampiarahana le izy ny tany Antsirabe indray a dia ny vehivavy malagasy ny aona tamin'ny Maliana de hita ihany hoe mbola tsy ampy ny ozape atsika eo ampiadiana amina adversaire manao azy mahafinaritra ihany le izy a fa lasa mifanany ihany hoe alefa mademoiselle mahafatifaty kely mihitsy ny atsika ny basketteuse fa ny eo amin'ny combativité sy le ballon panier zany le miassure de mampatsiahy tsy haiko na francophonie na jeu des îles nisy match ny fanaovan'ny malagasy sy ny sénégalaise vavy de tamin'izay fotoana izay mbola nisy francophonie kosa angamba fa tsy jeu des îles mbola nisy Monique tao amin'ny palais le izy de misy ny raty ballon panier assuré be misy anankiroa ny elanelanisa ho an'izay matadidy isa zay matcha ny aonany sénégalais sy mivehivavy gasy sénégalais faran'izay ray metatra sy enimpolo latsaka zay no nampijaly antsika tao amin'ny palais tam'izay le fangatantsika ao amin'ny en direct aloha zany mba voaray daholo ihany fa tsy hoe mba voaray daholo de efa jereny tompona andraikitra ihany koa momba an'iny de hoe RDJ aty aminay tsy mandeha sy ny sisa de efa voaray daholo anao fanamarena ihany koa momba nateny gasy ty miadevitra tsenasiny hoe mitovy misy ny zavatra edena hevitra ato anatin'ity telefony ity sy ny ato anatin'ity gazety ity misy manontany hoe tambazotra ve ny fiteny sa tambajotra tambatra sy zotra no atambatra de tambajotra zany no izy tambajotra zany zany fa tsy tambajotra fa tambajotra fa miala fotsiny le tsipanoizana satria efa natao teny tokana hevy teny tokana izy io de zay mahatonga azy tsy asiana tsipanoizana intsony tambajotra no fiteny resaka momba ny vakansy moa ianareo teo resaka momba ny colonie de vacances fotsiny vakansy daholo zany tsy maninona mihitsy fa eto zany aloha fialan no ataoko amin'ny mety hahaelaela tsy hainona loatra eto anatin'ity fandaran'ity elaela nefa tsy hainonareo teo elaela koa mety mbola tsy hoeninareo fa dia karazany hoe manao fialantsiny tena atontiako zao aloha zany satria ao anatin'izao vakansy zao tsy vakansy akory ny tenako fa iasa fa ao anatin'io vakansy io tena be dehibe ny asa eto sy roa eo ny asa mpanjakana zay andrakitany tena fa eo koa ny asako zay andraketako satria de rehefa hitanareo ary ny zavatra andehanako de tsy zavatra atako nafenina akory fa hita foana satria mitranga any anatin'ny tsy mandeha le micro
mitranga ny anatin'ireny tambajotra tserasera ahoatra mijerijely le teknisiany tsy mety zany hitanareo any anatin'ireny tambajotra tserasera reny daholo hoe taizaho sy taiza raha te hanaraka ny diako ianareo a de hita ao foana l'izy a ary misy olona mafantatra nge fa hoanareo zay mpihaino an'ty radio ty de teneny eto foana fa atoato zany de tena repotra de repotra ny tenako makatsy makaroa dia ka tsy afaka ny anao ahoana moa zany fa de hiteny nefa ny ako hoe ao ary tompoko fa tsy asa tsony ato amin'ny radio aloha ako fa de aleo tsy teneny aseto foana fa tsy anao liasa koa zany rehetrarehetra zany a de ao anatin'le hoe vakansy moa no resanareo teo a ny vakansy dia ilain'ny vatantenan'olombelona mihitsy ny vakansy tsy midika hoe tsy manao ninina zay koa aloha fa misy zavatra atao miala amin'ny mahazatra anao raha ohatra ka hoe miasa amin'ny radio foana ianao manao fandarana mifoaza foana ianao de ny afarany mba tsy mifondray aloha mifoaza ve fa miverina zao satria mbola vakansa aloha mifoaza aloha zany zao ny fandarana rivotra no tsy misy vakansa raha tadidiko 5 taona moa ty zao fandarana rivotra 5 taona zao ny fandarana rivotra 12 taona 12 taona 12 kosa 12 taona ny fandarana rivotra raha tsy diso a mbola tsy nisy mihitsy ny fialan-tsasatry ny fandarana rivotra fa nisy foana telefona mihitsy satria amin'ny fotoana andraso valiko zay ny antony efa nazavako tamin'ny tompoorinasa mihitsy ny antony tsy idirako amin'ny telefona tsy tehiteny eo amin'ny maso zao tontolo zao am'izao fotoana zao tompo de tsy ahoatra aminay de tena ialako tsiny fa zay le izy aloha marina zany amin'ny fransy zany ny antony a be loatra amin'izao fotoana zao ny olona ratsisaina sy ny mpangalatra ka raha vao fatany hoe ohatra ny Francis mitovy zay nge tsisy lehilahy afa-tsy zay mitsaminy ohatranay de raha ohatra zany zay miteny hoe zay tsy ofariananina de ahoana zany no avin'le vady aman-janakay zay nge le izy aloha azavaina tena teny anazy zany tsisy fikako fa hoan'olona zay te anaraka an'le izy nge maharaka foana izy fa leo tenena pahibe maso aloha za tsy teny fologrostra kay raha pitso raha pitso fologrostra dia avy any amlealeako raha pitso no miditra mivantana fa tsy haiko midekalazy horera zalahy izy miteka eo le tsy raha pitso afaka jerevao ao anatin'ny vakansy soa ity zavatra ty averimberitsika foana isataona mitandrema mieny an-dalana aloha de efa zava-doza mihitsy raha ohatra ka firy zao efa niseho sahady izy nandeha mafy eny aton'le vadiana tany be forony nandeha mafy le chauffeur ozy izy le olona nandeha satria avy any fianaratsy ary hanao dona verina izy de misy ratsy foana lizy tokony tsy tianatrona io dona miverina io manao dona miverina izy de anenjika voyageur any fianaratsoa izy a de nanenjika anakany Tomasina zany hoe tsy nieritreto izy hoe vizaka ne io ary anenjika mafy izy de le accident anankiray iny a nakany Tomasina izy a niverina Tananarivo nakany Tomasina indray izy a verina Tananarivo nakany Masanga voan'ny accident de tanao am'zany ary ka zany aleo mba hitarina ihany eo aloha ny hoe fitandremana amin'ny fiara hoe ny fiara tokony mba atao fitsirihana tsara mihitsy alohan'ny aingana eo zay fa eo de eo ihany koa ny olombelona hitondra an'le fiara rehefa reraka tena ho anay aloha de tsy meko tsiny aloha le chauffeur nitondra anay a fa tena ozy izy telia croisement fiona eny amlesany tena aleo aloha hitsotra kely ny tongotra fa tena ohatrany tena manaikitra ny torimaso zany ozy le mora vao manao zany le miakatra ramaky zana eo rano mitondra tiko de teny aloha hitinay de mitondra de matory izy de zay mitondra ka ny kotisy tsy manaiky an'izay kotisy tsy manaiky mihitsy hoentinao fa le tondrana izy vaiavy sy lava vainy ambatondra zaka nanaiky mihitsy le ria aloha hoentinareo izy aloha fa tena te atory be de netiko ny fiara chauffeur jerevy tsara ny fihetsika na chauffeur ianareo zay matory eny an-dalana aza mitomany anao devant zay aloha voalohany faharoa rehefa izy mamoaka tanana na mamoaka loha fa te atory izy fa atelo a le fizy mandeha miadana loatra tonga be loha tsy norme hoe hoanina ty miadana be efa te atory izy zay efa tsy mahavoafehy tsara intsony ny volant ary tsika mpandeha koa aza manaitaitra chauffeur mihitsiny a hoe io songony dépense hoana ray aza miadana loatra tsy io ve no arahana marapatonga any tsy hoanina be ny fandehanana mitondra fiarakodia amin'ity voyage hoe manao lavaly ty arenerina miferitrretako azy a
efa tsy tena norme mafy zako isaky ny miresaka amin'ny chauffeur miainga ohatra mandeha cotisia zao cotisia mena fanamariana eo amin'ny fandraisan'ny ao amin'ny réception ny olona amin'ny resaka piesy amin'ny resaka entana amboamboary kely fa misy indraindray heverin'ny olona fa mandeha hoe heverin'ny zareo le ao eo ny anahy ampatsorana ny resako an'le izy ny mandeha alina miresaka amin'le chauffeur hoe mafy any ranganareo mitondra nytia manomboka amin'ny valala nareo mitondra na mijanona reny an-dalana somary matory tonga any Tomasy na maraina amin'ny fito na amin'ny valo mafy any le chauffeur manao lavalina sotroka fe kely teo matsindro zay misy habitude na fitoromaso manko le izy zany hoe matory zany izy amin'ny etoandro nefa ny fiainany amin'ny ankapobeny raha ny tena marina tokony misy ara-pianakaviana ihany iaina ny atoandro noho izany efa exceptionnel foana ny toebatan'ny chauffeur mitondra ao anatin'ny vacances moa zany zareo no mitady an'le vola le tsy hita le nangingina ka ny tsy mety ao anatin'iny ny conscience professionnelle sy ny fahalalana ny momba ny vatana ary ny fitartanana ny orinasa zay misy chauffeur mitondra tomobile mitatitr'olona manao lavalina ve misy test isan-karazany azo atao sisisa ihany ary ny chauffeur ve mahavita mba miaraka tsara le roney rehefa efatra de efatra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny aloha sy arina rehefa mandrapatonga any sady mifanaytaitra fa ny olana tsapako na coopérative ny andehanana na olona tsotra na ohatran'izany mifanaraka ihany amin'ny voalohany fa eo le hoe io hoe maika mandeha mafy efa hainay ty lalany ty mokondosy fitaizana io ny olona milomano foana maty an-drano le fitaizana moa any amin'le resaka fijerena baskety raisiko ty fanamarian'ny Ravelitsona fanjaviany Antsirabe ity mafy mahazo ny ankizy mpilalao baolina eny ambony kianja ka rehefa tsy hanome courage hatramin'ny segondra farany isika fa lasa hiteniteny zavatra hafahafa ohatra ny arbitre zao somary narovanay tamin'ny omaly de manaova zavatra hafa ny olana kely ao anatin'io mantsy fa lasa mifanao tem-bafy midinina reo eny an-kianja eny raha ohatra ka mahay tsy tena zay moa zany le tena tanjo nefa marina ihany zay fanamarian'izay fa mafy ny eo ambony sena za zany mahita an'ireo ankizy ohatra ny hoe avy any Egypte mbola tsy nivoaka ny Egypte misy le bandy fa mahita an'le palais feno an'le mpijery 10,000 mafy ihany zany ao anaty loha fa isika ao anatin'ny quart de finale aloha zany mbola metimety io fa rehefa ao amin'ny demi am'izay tsika ifanena amin'ny karakaina am'izay tsika zany lasa aloha teneniko zany i Mathias Madi zany mifanoatra ny anarany de misy faingo miankina de Madi Mathias Madi ny lalao tany France izy malagasy no nahita anazy malagasy izay no coachany de rehefa lalao tany France izy dia andeha ilalao amin'ny heritaona izy lalao any amin'le draft NBA zany hoe le G League ny fiantsoana anazy de efa milalao any izy officiel zany zay ilalao any izy zany hoe ny zavatra tian'le rio atao de ilalao amin'ny NBA izy fa ny amin'ny NBA moa raha vao tsy any amin'ny université de efa tsy tafiditra aloha fa mila afaka examen ny zareo moa zany ny atao hoe baka ny américaine sy ny canadienne de licence manana licence avy hoe manala baka zay ny anazy manala licence zany manala bakany de rehefa miditra université zany ianao de afaka milalao amin'ny NBA de zay ny tadiavin'ity fa de mety aminazy le izy de tsofina rano mihitsy izy fa mamiratra izy rola izy ny rasta ao fa rasta enjana be daholo fa fantasika reo bandy reo moa zany ve mety mbola hitombo ny halavany rehefa mitombo ny taonany sa efa io principe zany raha ohatra hoe ny lehilahy amin'ny 31 ans izy vao tsy mitombo sénégalais zao misy 2,20 fa mitombo angeza ndray vehivavy manao remise en jeu ery amin'ny fond en terrain am'izay de alain'le caméra avy ato ambany le arbitre sy le sénégalais anankiray de zay olona roa angamby io mijery ambony be ohatra zao misy le arbitre ty baolina là voici ton ballon là tena lava le sénégalais maly ny avantage le sénégalais maly tsy menera le ban tena lava be fa manao an'le 5 minutes le misalasala iny izy le rola izy telo fa ny tsika mantsy le lava indrindra koa ohatra menera kely tsika lava indrindra lovasoa metatra sy valo metatra sy valo na izany ara fa i Madi sy le bandy raha iny no meneur le bandy izy moa na le rily izy pitifitra 3 points le fohifohy iny tsy tadidiko reny anarany le fohifohy iny izy iny no meneur sy Madi fa lovasoa ny anao zany tena resaka kely ihany na izany ara ny tany Antsirabe satria masoko somary any Antsirabe kokoa dokam-barotra aloha andao aloha réclame aloha
tena mora be ny B500 ny orange afaka miantso mandefa SMS manao Facebook ny sady mahatrafatra 4 feno Ay kosa B500 tolotra ahafahanao manao antsy 10 ariary mandefa SMS 10 ora internet 10 méga zay mahatra 4 ora feno karaha mampiditra ianao zao dia raha piditra toy zao vao tapitra ny fehim-potoana ampiasana azy zay amin'ny sarany 10 ariary monja antsoiny 224 étoile 1 étoile 1 B500 tena mora be kosa miamboka 20 ny SMS raha vidina amin'ny Orange Money ny tolotra Orange. Ouais, misy fihenam-bidy ny Orange Money. Ie, hatramin'ny 300 eny tokoa miaraka amin'ny Orange Money miena ny frais mahazo tombony kokoa rehefa misintona vola manatona ny ray amin'ireo cash point 10 sy ray alina akaiky anao Orange Money tena mora kosa wa Orange Money. RDJ 96.6 FM, Orange Madagascar et Caprice vous présentent Passe tes vacances inoubliables sur la plage du Grand Pavois Majunga avec Party Up Playa. Ce samedi 13 août à partir de 11h. Party Up Playa Beach Animation avec les DJ de la RDJ Steam, CMC, Raers, Kiku, Gova, Sisla DJ, Coolmix, Assim, DJ Denis, Jetax. Live avec Dalvis. Animation avec DJ Eloi. Party Up Playa, partenaire Orange, Caprice, Audio, Electro 401. Viens avec ton sourire et ta bonne humeur ce samedi 13 août au Grand Pavois Majunga. Party Up! Marobe ireo olona efa tafita niaraka tamin'ny cahier premier. Mpianatra tsy ahisaina ihany koa no mahazava vaovao isan'andro satria rehefa tsara ny fitaovam-pianarana dia mety avokoa izay atao. Ny cahier premier plus dia asaraina hatrany ho an'ny fahombiazana ao. Lasa mafy kokoa ny fonony, fotsy tsara ny taratasiny ary mazava tsara ny tsipika ao anatiny. Premier plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Chandahana et compagnie. World Cola, quoi. La chaleur même est étonnée. Avec World Cola, bascule dans un monde rafraîchissant. Produit Star. Motule 2 temps Blue, menaka vavavokariny Motule, natokana ho an'ireo scooter sy moto 2 temps, mikojo, mampateza ary mampatanjaka ny moteur. Motule 2 temps Blue, azonao jifaina amin'ny vidiny 18 000 ariary ny litatra. Motule 2 temps Blue, hitanao eny amin'ny dizaine auto Ankorondrano sy dizaine auto Behoririka ary eny amin'ireo mpivarotra menaka Motule rehetra. Allô, faiza ianao zany? Andrasiny tapao aloha fandefasako sarika ety plage ianao zao dia zao mizara fifaliana eo no eo amin'ireo akamanao mividiana kama plus arivo ariary dia mahazoka adiny 200 méga maharitra 420 ora anaovana Facebook, Messenger, Instagram antsoiny 222 étoile 7 raha safidin'ny tolotra. Tsy izany ihany, isaka mividy be connecta 1 giga dia mahazo 1 giga cadeau rehefa vidina amin'ny application Orange Money Afrique dia miditra ao amin'ny bon plan. Orange. Un goût unique de citron vert. De nouvelles sensations de rafraîchissement. Des moments intenses de partage. Ah. Toi aussi, découvre Yuzu, la nouvelle qui est la soif. Yuzu. Allô, mbala tsara mama. Ela zany zanako. Za io andefa volanareo. Alefa samy tapitapy send mandeha amin'ny Orange Money-ko. Amizay za mahazo 21 000 ariary. Tapitapy send? Ya, zaho tapitapy send. Merci zanako. Ilazao ireo akaiky anao. Andefa vola amin'ny alalan'ny tapitapy send miaraka amin'ny code promo Orange 5. Ok mama. Orange. Marqueur, stylo, porte-mine, feutre correcteur, signe malo afaku, itanao ny amfaritra mahazatra anao. Selo, afara samy stylo. Zay ary le feo revoalohany rehefa andendeha. Vita soma tsara ny plaina tatao amin'ny Shell, efa samy tsindrin-donery. Ty fiarahan'ity mihitsy le nandrasana. Efa pare daholo.
lasy zao e. Ho an'ny Shell, ny dia rehetra dia tokony hafinaritra avokoa. Solika tsara kalitao amin'ny fatrany tena marina ny fitombohan'izany. Manatona ny tombotsolika Shell akaiky anao, jifaony solika tsara fatra dia ankafiziny dianao. Shell no azo antoka. Jumbo Siscor miady amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny fomba ahoana manolotra vokatra PPN karazany 3 amin'ny vidiny mirary sahany mihitsy fiaina biby be amin'ny vokatra PPN karazany 3 vokatra voafantin'ny Jumbo Siscor iadina amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana adidinay iarovany fa efa mividina ireo mpanjifa kojifao ary manoka ny voalohany ka hatramin'ny faraiky amin'ny 3 aogositra any amin'ny magazay Jumbo Siscor manerana ny nosy tsy dio ny page Facebook ahitanao ny listy ireo vokatra. Bienvenue chez vous. Vous souhaitez continuer vos études, concrétiser vos rêves, oser l'excellence en poursuivant votre cursus à l'ISCAM avec sa formation initiale au master. L'ISCAM est le tremplin vers vos plus grandes ambitions. Un bel avenir vous attend et il se construit maintenant. Inscrivez-vous au 032 11 256 32 ou 020 22 256 27 ou sur iscam.mg. ISCAM, be the change. Cat Express Event manolotra ho anao mozika mampiray ao Antsahamanitra ny alahady 14 aogositra 2024 amin'ny telo ratolakandro irana amin'ny Tarka Zay Tovdray Reko Band vidim-pidirana tsotra 10 000 ariary réservation 20 000 ariary VIP 40 000 ariary ny tapakila sy ny famandrihan-toerana dia azonao jifaina ao amin'ny Cat Express Antanimena en ligne ao amin'ny Ticket Place partenaire Gamaster livrenay Cat Express Vido Boutique Miss Clutch Ivanco Ivo amin'ny Rumi Flora sasany mivavahady sponsor officiel SRI 20. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Misy mpandefatà zay ny tena hitako nisongadina tamin'ny basket teo mpandefatà fa mahafinaritra zalahy fa manana ho avy mamirapiratra itsika ary io atomboka any midozy any mihitsy izy zay nge tsy mbola tokony zandriny zany ara ve zay nge zalahy le fahazazana any midozy mantsy efa compétition zay ny tonga mpanazatra tany Atsirabe io maly ny teny hoe isan'ny lesokitsika ho an'ny vehivavy ny le tsy nandraisatsika anjara tany amin'ny U16 zany dia nefa reto malienne reto avany ireo niakatra U18 reo dia atombo be ho an'ny malienne zany ny fandresena nahita faisana daholo ny anao NA tsy hoatsy U18 NA bis dia NA izy rehefa avy eo miarahaba tompoko salama tompoko vakansa mitohy vakansa ao zay ka miarahaba Andriamanitra teny mitohy vakansa ao zay le loha hevitritsika ary mbola mitohy vakansa rapitso le faso ranga io erika io ito aho voananambo manino io inona no inavo mety ho afaka iny afaka daholo tamin'ny anataloha no Andriamana tena ny tension nalako tamin'ny ny azo le ozan-dranjo koa atao manahirana ana mihitsy misy an'izay aty anay nivitany aty misy vitanako lahy ndraso rangafa tena andramako zay sotranao nanoro-hevitra an'izay ya mazo to ranga mazo to foany io rehefa koa le numéro ny fanefa MPS MD dia atsotsika ifanefa dia mba mivahiny eto amin'ny fotoana zay mamety azy resatra resaka baolina kitra compétition formation salama tompoko eto mba hiten'le raharam-pirenena kely amin'ny akapobeany raharaha izy eto zany traitement inégalitaire amin'ny manjaka eto Madagasikara miaramila manao fandaminana ena-kianja rehefa misy ny grevy mikarama 30 000 ariary par jour ny indemnité jusqu'à 150 000 ariary
no miankina amin'ny grady. Neny aloha amin'ny 4 dia efa voaloha zay. Fa neny mpampianatra vacation 1 semaine 5,3 ariary afa-keritaona voaloha. Traitement inégalitaire ray zay. Traitement inégalitaire faharoa manao famirim-bahoaka ny TGV 5e arrondissement tsisy miaramila miambina eny Analamahitsy. Fa raha hanao fanehoan-kevitra ny Timon Magro voadidina miaramila manomboka amin'ny Miresaka ianao lany kredy. Afaka miverina ramose a? Afaka miverina ilay avy eo fa tsara ilay fanehoan-kevitra aloha. Ohatra misy ifandraisany amin'le misy manontany ato hoe ahoana tsara momba le knapy sa ifindreria dia azavaiko. Ny zavatra metraha-panontaniana be dia be. Salama tsara avy eo ny knapy sam'izao. Ny zavatra metraha-panontaniana, ny zavatra resahana samihafa izay mila valiny dia angonina dia asiana valiny. Raha tompoko? Raha be daholo nareo. Salama. Adiniko koa ilay niteneniko marina mafy. Ay nanao vacances. Vacances loha hevitra lalina. Iny mihitsy tsindriko mpianatra kely mihitsy ny daidakery sasany nanao ino ty nanao annonce hoe ampitsaka ny tsy tobi-tsoloka moa zany fa ny stock ny stockna tsoloka ao Francisca Ravonja ny ataoko izany. Stockeny. Za koa tamin'ilay verifika tsara mihitsy ilay date alohan'ny antso tamin'le 2 août 2022. Déclaration officielle amin'ny popoka be mihitsy. Ilay firy androany le 9 androany. Zay io zay tobi-tsoloka ampy eo. Maly aloha ny lasantsy ara zao ohatra ny Shell Terivat ny andro mihitsy aloha. Dia lasa ohatra ny nampametra-panontaniana foana fa zay ilay olana fa ny tena malala-tsaina tsara. Dia tonga ihany lasantsy avy eo. Izy nge fantatra hoe tsisy le pompier ihany. Za tsy miteny hoe tsy mety nataonareo tsy hoe mpanolotra ndray koa no ambadika zao hoe valy ndray koa ny tenan'izany fa zay fotsiny hoe mba hataovana transparence le izy. Tsy mahafaty ihany fa ngeo any miteny hoe oliretsy tsy ampy nisoloka tsika amin'izao fa mbola miangy livraison amin'ny le 9 raha tahiny tompo tsisy problème fa rehefa tsy tahiny tompo dia miandrasa kely eo aloha dia mandehana tonga daholo zay mandeha tompo. Tsika ny olona spécialité ny s'adaptation hoe tsy olana amintsika izany fa tenenao ampatsorana fotsiny le izy hoe tsy ampy dia soloka tompoko lahy sy tompoko vavy. Merci. Point. Vite. Sasaty zany. Marina sa tsy marina? Ekena sa tsy ekena? Sa tonga dia misy manao t-shirt amina vety aloha be. Moaka tsy izany va. Fanamarihana kely aloha. Moaka. Melaka misy ho avy izao ivahiny eto amin'ny Fandaranarivotra. Misy tsy ny angovo sy ny akoranafo. Marsan Ange. Io efa teneniko foana le FHMP akoatran'izay efa nandefa. Ny carburance, ny délestage. Ny fanontaniana izay manitikitika anareo fa hoarafitra reo dia ho apetraka aminazy any FHMP ho anahany eo amin'ny laresana eo amin'ny mpandeakama. Fa tsy mety atao surprise. Misy ngeny hoe mba misy koa manitikitika ny laolo. Eny afaka miditra mivantana moa zany ao anatina house raha ohatra misy fanontaniana tianareo apetraka. Aiza zavatra tadaviko teo. Alefaso aloha Larisa. Ity mila angozangozanina le izy. Angozangoza kely. Rotsikoloko Sambatra moa zany fa hoe raha mpitso fa miankina amin'ny fahatongavan'ny fiaramanidina any Dubai dia no rivotra avy any Dubai tsika. Zany hoe ny mahafinaritra ao anatin'ilay izy moa ny mandeha fa ny mitantara koa mahafinaritra dia hitantsika eo WhatsApp ny idirana mivantana avy any miverina fa ohatran'ilay misy elika enina ka tapaka le teo oya toy izo avy ny tantara. Le izy koa toraka fa nendrika mivorona tena mamborona ny tena marina satria za vo anisan'ny tenan'le izy mihitsy tonga dia jereko eto aloha eto misy razoko mitondra serety feno brique be dia be dia manao t-shirt rose izy hoe fa zay tsy za tsy fananidy kosa iny raha aloha ny amelatsiny fa hoe oetiny fahafaliam-pona hitan'le sarinao raha après izy dia faly be ana hitan'le izy dia mihorakoraka be fa tsy hoe
de iny le teo hoe resaka carburant de izy zany le any am'le formation foana moa zany hoa e tsy nahafaty antoka mihitsy no ara-panetrentena ny teneniko zany hoe mitenena ny marina tsy olana aminay raha za manokana aloha ny tsy haiko zay mitovy aminahy ialakotsindry tsy mitovy aminahy teneny hoe tsy ampy ty carburant ty zao stock ny ananatsika am'izao a am'le neritsika vao misy livraison a de mba samia mandray andraikitra daholo tonga de be koa aloha nidedaka anao plein tobile am'izay fotoan'izay anao plein moto zany hoe tsy haritra firy andro telo andro reny de efa lany arakaraky ny trajet ny de fantatro am'izay zao izy tsisy trony zany de ahoana iny nataontsika zay efa nitena tsisy trony de mandala tongotra za mandeha tongotra mandeha tram ay mbola tsisy tramway mo sa ina le miantona iny iny moa le ambony iny vorona ny ambony taxi efahanao izy taxi beantona amin'ny tardio taxi be suspendu le télé zany le téléphérique zay mba ahafan'olona maty exposition fa zao le olona zany nanatena hoe misy le izy de avao tsisy tampoka de lasa zay zao tsy nanao pneu amin'ny trony tsisy latante za zao vaky pneu maly a pneu iray ihany ao anaty malinao fa tsy nanakona pneu be deabe gendarmerie vakina karatra mandefa ato amin'ny mandefa ato amin'ny directate tadabenay avy any ambanivohitra nitondra ambola ray gony mpanentana fandarana teknisiana sy ny sisa miditra ato anatin'ny fandarana izay tondra fanentanana vakansa ilay resaka efa nasiana zandary eny amin'ny lalam-pirenena fafito aoka tokombady zay na nitolomarika omena ireo zandary raha mahita fandikan-dalàna izy ireny ka manome fampitandremana dia mbarao aza terem-pananao kolikoly ekeo fotsiny lamina misy mantsy ireo fiara mahalala mialoha ny toerana misy zandary dia mandeha milamina fa vao mialo eo dia soavaly tapako fe antsony laranay raha misy tsy fanarahan-dalàna mazava zay afatra avy amin'ny zandary zay igoty manatombo tara ora raitsika amin'ny Dubai zany raha mivaly sasany zany zao eto amin'ny rivotra dia amin'ny sivy sasany any Dubai tsorako manokana le mpandekamana mpitany vaovao zay metimety kokoa zany zany hoe raha amin'ny fito sasany zany raha fito sasany zany zay eto amin'ny rivotra igoty efa mivaly sasany any Dubai mila miteny anglisy ataontsika teny anglisy ny what's your noise zany zavatra atao ane io dia mahafinaritra fotsiny le mampiditra mivantana amin'ny géographie hafa de resahana ny fotsiny resaka hoe ny firenena hita anankiray ka misy zavatra mandroso ao aminy ka toe-tsaina sy fomba fiasa no ilaina ampitaina amin'ny rehetra indrindra ny tia-tanorazana zany de tsara foana ny mitantara ny avy any ivelany ihany hoe eto anany eto za izao asakasaky ny mandray sy ny tsy mandray io satria za tadidiko tsara tany États-Unis de miditra mivantana fa any anatin'ny MP tonga de misy hoe de mitantara de tena ohatrany hoe zavatra ohatrany hoe detaka le mitantara tsy tena zay aloha raha ny anahy fa tena misy mihitsy aloha zany no mieritreritra an'izay ao anatin'le resaka fitantarana kanefa ny aloha zany mety tsy nivarotsy loka ho amiko any no tantaraiko fa ny fomba fanaovana ny fifamoivoizana ny fomba fanaovana ny fialamboly amin'ny ankapobeny de misy olona namana mpandrarà tonga tany de niteny tamiko hoe goty raha elahy manao ny fampilalaovana ankizy io raha elahy manao ny mampimean'lala mitsangana fotsiny io de tonga de manao sketch texte io raha elahy amin'ny gitara ny lasy le hirahirany lasa sady mampime mahafinaritra io afaka mijanona ny Dubai elahy tsotra zany resako zany efa ely zany fa ia hoe mamay be ony anko mafana ny andro mamay any goty mafana ohatrany tsy natsaka ny 2 degré zay zegny any anaty trano climatique isan'ny mahatonga ny amboara eran-tany ho tanterahana amin'ny volana amin'ny novembre vetivety larisa mamaly ny fanambarana nataon'ny gendarmerie ho an'ny azon'ny lalam-pirenena fafito tokoa satria dia anombo any no ataony atao hoe GMJ andian'ny fafolo ty GMJ maday ity ia de efa nisy ny fivorinan'ny laminasa rehetra mahita nandaminana an'izay ny fitandronan'ny fandriampahalemana ny fitandrona ny famoivozana ny colonel lieutenant colonel Andriambololona Tahina ny andraikitra ny fitantanana amin'izany miara-misalahy eo anivon'ny diocèse de misy ihany koa nisy olon-tena Isambomera sonako manokana i Prince Arabe mampita trano ny vaovao Falamin'ny 7 degré Celsius ny any Dubai am'izao ka zay le tena koa mamay be mafana be 7 eo foana zany tena fampitahorana ankapobeny an'le bantsy matanty may mihitsy zany
ohatrany hoe maheva tanàna Majunga ohatran'izany zany le izy nareo mbola afaka miditra fa afaka mbola miditra sao de valim-barina resaka ny baskety ao anatin'ny fandaram-potoana zany a dia break androany zany hoe makamaka aina dia zay ny ianao omeko ny calendrier rehefa avy eo alevaso ary lasina vacance daholo eny badaka mampiantso ato za koa raha gaty gaga tena mahagaga sa hoe misy vacance koa ny crédit anzala tsy hita daholo anjery le rony papalo aiza papalora aiza mamedy bizy zoka pasteur koa ela ela misy ny teniko ny feoany fa niantso izy afaka maly angamba izy niantso teo iny iverina iantso mivatany eo zoko be lefa lasa ny aloha lalana iny atsika rehetra mieritreritra fa tsy abone akory le olona miantso ka tafiditra foana izy fa izy miantso impity de tafiditra te mandeha miaky roapolo indray any tafiditra telo andro miseso manandrana ihany zay vao tafiditra hatramin'ny sinina rivotra efa nisy raha namanana zay koa nanao ohatry zany tena fa miezaka miantso foana izy fa tafiditra mihitsy moa zany tsisy abone tsika de eto zany fa kokelo an'zay any any e de ina moa ty le fanotonina ny ministre teo ve tsy maintsy homanina ve le isa afaka atao amin'ny appel afahana manomana mety any izy amle tena mbola eto izy le am'valotran katramin'sy fa ny tsaratsara fotsiny raha mety alefaso melo ihany ty zao nisy général ray zay nandefa melohany anazy zany hoe mba tsy isin'le hoe sao de efa nomanina be daholo ny fanontaniana de aleo nareo miantso ihany keo am'valotran fanazanazanariny ao direct koa ato e satria laka misy le izy de afaka be deabe zay koa manko mamakandirect anareo raha ohatra ka ministre ny énergie no tonga eo zany de tsy maintsy dimanjato ny direct fanontaniana aoninao hoe tsy maintsy mitrier anao raha ohatra ka fa ny fidirana ka tonga de ataon'le important e principal apetra zao ary aloha e apetra zao de tonga de badina makasitraka moana raga makasitraka raso efa tamin'ny omaly tokoa moa zany aloha zany satria ohatrany hoe sasany tsy olo de mba tsy nylasantsy betsabetsaka le tomobile mandritra kely rangaty le lasantsy tena le lasantsy mahatonga nany apefy rangaty tena marina raha tsy hainy toredimidi am'jany zany tena kely tena doza tsisy fanazavaky teo ny miaramila rehefa manao misy fampititany ataony ohatra hoe reny amin'ny magro reny ka raha matelo alina ariary izy zony iray jusqu'à 10 alina sy ray hetsy miaraka miankina amin'ny grady neny mpampianatra tompoko 25 000 ariary mandritra ny semaine mbola ampifilafilaina raha tsisy grevy iny tsy aloha ary afaka herintaona ao arinany nanatanterahana ny asa vao aloha de tandremy tsara fa misy ny atao hoe votre sanction monsieur le président ary ny hery tsy mahaleo fanahy zay mangina volamena satria ve mpampianatra tsisy basy de tsy atahorana fa ny miaramila atahorana de lasa misy traitement inégalitaire de mba apetraka kely zay réflexion zay hoe tandremy fa ny hery tsy mahaleo fanahy ary zay mangina volamena sotra tompoko mino isika fa zay miaino aloha zany ao anatin'ny fahalalahan'ny fandarana RDG rivotra de andray foana ny fahalalana mpitiavana omena ny olona mety mivantana ny antony manko ny mazavatra manahirana kely manko indraindray ny azo ny vanikolakana tsy mety voafamy mihitsy molavola tanora olombana nefa miaraba mpianatra zany ny fieritreretako azy ny fomba fitenenana ohatran'izany l'antenne aloha ohatra fahitako azy hoe tsy fampianarana raha ohatra anao mipetraka amin'ny toerana eny mety efa resaka vary sy loka no mahatonga azy feno le kapoka feno le kapoka fa raha ohatra anao feno kapoka tokony manana contrôle foana ianao fiainanao zay ny tokony izy azoko le natonga anazy nanao azoko le natonga anazy nanao fihetsika iny fa ny anako ny tiako atongavana hoe zay le problème an'le mpampianatra de mampisy an'le hoe etrafram masiliana lasa tiany an'le fanabeazana tsony le izy fa rira goty mahita tsara aloha
ampahatsorana aloha ana nitenenako an'le fahinoko an'le rangaha teo a fa efa tena reny efa miboiboika le izy ka ataona moa efa trop le izy fa ohatran'le mijery baskety io zany ka tsy satra nitezaina lasa mosika le arbitre zéro arbitre zéro de tsika miteny hoe tsy tokony atao zany fampianarana foana raha zany fiainana gardien foana le mampampianatra anao atserovako andrano sendrina ho azy gardien foana le mampianatra anao a fa aza miantso tody aman'olo loatra zany fa io fandimbiasa ny toerana io fa rehefa tsy ao izy a de hitan'ireny problème amin'ny fiainany rehefa aveo vera amisia fa nytiako tenenina koa anankiray amle resaka le iny ty adiko indray sotra mampalelibe anazy le ramose zay ny tena marina gardien mampampianatra ramose zany avelatsika any le nitenen'le olona le teo de amle resaka le miteny tsy eto akory ary fa misy olona miteny mafy lavitra ny hoe reny amin'ny miditra mivantambatana loatran'izao aloha tapahana fotsiny sisy fa le reny le torapo kosa aloha mesuré ihany reny satria zao le misy déclaration politique kely ve zany nakamta anatin'le izy ohatry eny tompoko aza mikorotana ianao ry Andriamasinoro izy io zao aloha ny olona no déclaration politique de valio ara le fanontaniako farany teo ka hoe le zavatra nyteneniny ve natonga le rangaha le farany teo nyteny hoe le mpampianatra ohatrany tsy mety le lazay ka za koa ary mba gaga fa aminah moa zany inona ny tokony ho tenen'le mpampianatra ary efa miteny ianao tsisy miainy torapoana 25 000 ariary aloha izy anao torapo zay le izy ka tsy moramora kosa ny le hoe heritaona vovoaray le ary io heritaona vovoaray io mbola tsy hoe miandry anao de ho voaray io fa raha tsy mampatatery ianao zanaka mpampianatra sady mpampianatra fa tena zay tsy ho azo mihitsy io raha tsy manao an'ireny ka ho amiko zany an'le ramose teo inona ary ny tokony ataon'le olona rehefa tsisy miainy ianao andeha hoe ny andalam-be ianao a tsy mahazo andeha hiteny amin'ny tele ianao a tsy ho tafiditra ny mihitsy efa amin'ny rivotra zay kely natonga niteny an'le hoe tsy omeko tsiny izy nanao niny arrogance kely iny miteny zay mihitsy normal be le réaction an'le olona zany fa tompona andraikitra izy no afaka ho resahana anatina an'izy izy ary zany tsy omena tsiny mihitsy le izy koa nefa aloha ampatsorana ho an'izay voatonontonona sy ohatran'izany de misokatra foana ny rivotra amina resaka valiny raha ohatra ka ilaina ny mamaly hoe zao hoe tsara be ma zany zao i ministra ho avy rapitso am'le fitarainana am'le rafakapitso am'le fitarainana am'le délestage de 8 eo zay ambarany satria raha tsy misy an'izay tsy tan'le olona zay ao amin'ny olona zay mba mangataka koa zay ry rivotra hoe mba ataovy miakatra koa le ao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mba hiresahana an'io revy io na ny aty amin'ny fanabeazana fototra ny collège ny lycée indrindra moa fa ny ao amin'ny université ohatra vaky mibandeka amy zany atao tsy haiko zany engane mba hiakatra eo ry zareo mba eo mba mangataka anareo zay hoe ataovy zay mety any ambadiky ny ambany latabatra reny mba mangataka ony fa tena mba mangataka ny tompona andraikitra ony fa midangana be ony sarandalana mianavaratra iny anjozoro be sy akazondandy tany-daza mamanay any akazondandy fa nenay mitonga aloha zay manina moa saiko teneniko teo nany anatina hoe fatezerana rehefa ao anatin'ny fifampitaizana sy ny adihevitra mantsy mila ngoza be foana ny sofina sy ny atodo zay vao mety ny adihevitra zay ny tena olana noho ny hoe manginy zay manko ny olana amiko ohatra na manokana zany zao matetika misy miteny hoe aza mangalaka ragoty matetika misy miteny avelao izy any matetika misy miteny hoe mba teneny raha le olona tsotra zao ny fomba fifampitaizana ao anatin'ny fahalala-tsaina sy ny fahalalam-bava amin'ny zavatra tenenina no manahirana manivana ny zavatra miteny ary za mamerina ary mamerina miteny foana hoe matetika de tsy mahay mandanjalanja ny olona hoe ny mora tezitra ve ny betsaka sa ny miteniteny foana ny miteny zavatra diso ve ny betsaka sa ny olona tsy mahay miaino ny fahaizana amin'ny akapobeny miaino sy ny manivana ny hevitra mivoaka ao anatin'ny hainao manjery mihitsy ve miamidina ny eto Madagasikara hanika hoe lasa fibaikona amin'ny hoe aleo mangina ny betsaka kokoa aleo mangina fa dia andao anaraka zay sisany teny farany réclame tsy zay
tena mora be ny B500 ny orange afaka miantso mandefa SMS manao Facebook ny sady mahatrafatra 420 feno Ai kosa B500 tolotra ahafahanao manao antsy 10 ariary mandefa SMS 10 ry internet 10 méga zay mahatra 420 feno ka raha mampiditra ianao zao dia raha piditra zao vao tapitra ny fepitona ampiasana azy zay amin'ny sarany 10 ariary monja antsoiny 224 étoile 1 étoile 1 B500 tena mora be kosa miamboka 20 ny SMS raha vidina amin'ny Orange Money ny tolotra Orange. RDJ 96.6 FM, Orange Madagascar et Caprice vous présentent Petit. Passe tes vacances inoubliables sur la plage du Grand Pavois Majunga avec Party Up Playa. Ce samedi 13 août à partir de 11h. Party Up Playa Beach. Animation avec les DJ de la RDJ Steam, CMC, Raers, Kiku, Gova, Sisla DJ, Coolmix, Assim, DJ Denis, Jetax. Live avec Dalvis. Animation avec DJ Eloi. Party Up Playa. Partenaire Orange, Caprice, Audio, Electro 401. Viens avec ton sourire et ta bonne humeur ce samedi 13 août au Grand Pavois Majunga. Petit. Nandritra ny 10 taona mahery Somalaval dia nanolotra hatrany ireo vokatra manara-penitra sy tsara kalitao ary vita malagasy. Loko maro karazana, mateza ary mifanaraka amin'ny foto-drafitrasa rehetra, trano, lalana, fiara, masiny industrialy sy ny maro hafa. Efa misy koa ireo matianina vonona hanome ny torohevitra ilaina mba ahatsara sy ampaharitra ny tetikasanao. Manatonainga ireo mpanjara ny loko Somalaval manerana ny nosy na eny amin'ny magasin Korondrano sy Thomasina. Somalaval. Question. Qu'est-ce qui est d'une blancheur éclatante, souple et parfait pour vos imprimantes, fax et photocopieuses? Facile. Paperline A4. L'idéal pour tous vos tâches bureautiques. Impression noir et blanc ou couleur et totalement multifonction. Paperline, le choix de votre succès. Distribué par Chandarana et compagnie. World Cola, quoi. La chaleur même est étonnée. Avec World Cola, bascule dans un monde rafraîchissant. Produit Star. Mandritry ny fadim-bolako Softex bleu sy violet no ampiasaiko. Na amin'ny atoandro na amin'ny alina milamintsaina tsara no sady mahazo aina. Na le violet vita amin'ny coton na le bleu vita amin'ny alvéolé mety be amin'ny vatako daholo. Ny vidiny mirary hatrany. Mandros Tour, manolotra antsika Grand Live Atana, miaraka amin'ny Iza de Paul, itron'ny ireo mpanakanto namana, Zao, Gasy Tsara Mitery, Mikael Ranjambolony, Rob Baris, Dwayne Ali, Moutiavy sy Liantso Gabriel. Alatsinainy 15 août 2022 amin'ny Roratolakandro ao Antsahamanitra, miaraka amin'ny Papampa, Pandiny Telopolo, vidy mpidirana 5 000 ariary, réservation 15 000 ariary, VIP 30 000 ariary. Ny tapakila dia hitanao amin'ny www.ticketplace.io. Filan-kevitra 032 72 036 12. Sono et lumière, un gloom. Mvua amin'ny roa mifolora amin'ny vavahady. Piara-miasy, RDJ. Allô, mbala tsara mama. Ela zany zanako. Za io andefa volanareo. Alefasa mitapitapy send mandeha amin'ny Orange Money-ko. Amizay za mahazo 21 000 ariary. Tap send. Ya, zaho tap send. Merci zanako. Ilazao ireo akaiky anao. Andefa vola amin'ny alalan'ny tap send miaraka amin'ny code promo Orange 5. Ok mama. Orange. C'est l'eau, la marque qui est toujours là pour moi. C'est l'eau, avec en plus une large gamme au choix. C'est l'eau. Marqueur, stylo, porte-mine, feutre, correcteur et bien d'autres encore. Disponibles dans les magasins les plus proches de chez vous. Stylo, en classe comme en bureau, tout simplement le meilleur des stylos. Vous avez le bac en poche? Allez au bout de vos ambitions. Osez l'excellence en intégrant l'ISCAM. Avec sa formation initiale en licence, l'ISCAM est le tremplin vers vos plus grandes ambitions. Un bel avenir vous attend et il se construit maintenant.
Inscrivez-vous au 032 11 256 32 ou 020 22 256 27 ou sur iscam.mg. Iscam, be the change. Louis Matsiro Salon asio matsiro ny fiainanao. Miaraka amin'ireo Louis Matsiro Salon matsiro ery ny fiarahana amin'ny fianakaviana. Tena miavaka ilay paozy kely any am-piasana e. Milay be foana ny plan amin'ny akamo. Indrindra ilay fotoana matsiro mampiala voly kely iny. Louis Matsiro Salon dia Louis Matsiro ny fiainanao. Salon. Nandritra ny 10 taona mahery, Somalavalna dia nanolotra hatrany ireo vokatra manara-penitra sy tsara kalitao ary vita malagasy. Loko maro karazana, mateza ary mifanaraka amin'ny foto-drafitr'asa rehetra, trano, lalana, fiara, masiny industrialy sy ny maro hafa. Efa misy koa ireo matianina vonona hanome ny torohevitra ilaina mba ahatsara sy ampaharitra ny tetikasanao. Manatolainga ireo mpanjara ny loko Somalavalna manerana ny nosy na eny amin'ny magazay Akorondrano sy Tomasina. Somalavalna. Ny tetikasa produira dia mampafantatra fa efa manomboka sy mandeha ireo asa fanamboarana ny sisy digny kopa sy sisona ato anatin'ireto fokotary ireto. Anosy zato atsinanana, anosy zato andrefana, anosy patrana atsinanana, ampangabe sy ilany vato apasika. Ilazany ireo izay miasa sy mandalo ary mivezivezy manamorona ireo faritra voalazy ireo mba hialaingana araka ny fampandrenesana efa natao teo aloha mba hisoroana ny fanelingelerana sy ny tranga mety hitera-dozy ary fiarovana ny aina. Tandremo, mety mandratra sy mahafaty ary mahavoasasy ny fidirana anatin'ny faritra iasana. Ka noho izany dia tsy azo ampiasaina na hivezivezeny intsony ireo toerana voafaritra ho amin'ny asa fanamboarana araka ny didim-panjakana navoaka amin'ny prefektura sy ny fehezam-pitsipika munisipaly misahana ny fikoloam-pahasalamana. Raha mila fanazavana fanampiny ary raha misy fitarairana dia atsoiny laharana 034 63 712 64. Misaotra ny fiarah-miasa sy ny fizarana ny afatra amin'ny hafa. Tetikasa produire, tetikasa ho fampandrosoana sy fiarovana ny tanàna n'Antananarivo sy ny manodidina. RDJ am Siv Maraina. Rivotra. Mandray vahiny? Misy vahiny? Mbola miandry vahiny. Fa tonga dia Grand Lève Tama miaraka amin'ny Papampa, Isaac de Paul miaraka amin'ny Pandimy isa telopolo isa ao amin'ny ao Antsahamanitra ny 15 volana Oa 2024 manomboka amin'ny roa tolakandro izy ity. Otrony Jaoa Doaina Lia Gasitsara Midera groupe Parisa Michael Randriambololona Notiavoko sy Liantso Gabriel ny Tapakila dia 10,000 ariary ny pietsotra, réservation 10,000 ariary ny VIP 3 ariary. Afaka manjifa ny Tapakila nareo amin'ny www.ticketplace.io na ao amin'ny masina Lasity Vandria Agourdigue Smart Tanjombato ary Isoraka. Isoraka moa any ambavanao lasa Isoraka mihitsy. Atao hoe Isoraka. Isoraka. Tsy manina aloha. Ny seho any Toamasina amin'ny voalohan'ny volana septambra dia andro alakamisy after work miaraka amin'ny mpikarakara ny Jazz Events ao amin'ny Havana Hotel Neptune dia manomboka amin'ny 7:00 interdit d'antenne iarahana amin'ny Kotliva dia i Flora dia i Olga dia i Cyril dia i Rabentsara ireo mpanao politika rehetra ao anatin'ny playlist ny I Feel Good. Iaraka amin'ny Odiamaskapa ao anatin'ny resaka mozika hitondra chanteur surprise anankiray fa hira sy rira no mitambatra ao anatin'io ao amin'ny Neptune ao Tomasina io voalohany volana septambra. Efa mandefa ny publication any raha heritiana efa fantatritsika ao Tomasina dia manasantsika rehetra mandrika toerana dimy zao zany satria tsy hoe izay akory ndeha hoe tena lasa miangavy be anareo hijery fa izay mitondra zavatra hafahafa ho anareo satria nahoana alakamisy io fotoana io io no mba safidinay zany fa tsy natao zoma mety misy zavatra ao amin'ny Neptune io zoma dia manetretra andao atao alakamisy dia after work zany hoe amin'ny 7 manomboka amin'ny 10 any ny vitana amin'ny endriky ny zavatra atao ao dia spectacle fa afaka misotrotrotro any fantatritsika izany ao amin'ny Ampana-Club fa afaka misotrotrotrotsika ao amin'ny Neptune ka dia manasantsika rehetra amin'izany interdit d'antenne ny titre dia miteny ho azy ao Tomasina amin'ny alakamisy voalohan'ny volana septambra manomboka amin'ny Pandakama
Antsomaika aloha miaraba Ionora. Ty misy filazana papier anatôbila very zany teo anelanelan'ny Ambohijatovo sy 67 taona nahaverezan'ity papier ana fiarakodia ity izay misoratra amin'ny anaran'ny Rakotoniaina Roland izy ity. Iangaviana re nareo izay mahita an'io papier io mampalahelo be ilay bandikely antototo be tena jaly ilay bany tonga teo ranomasy latsaka sy n'ilay bany tonga teo fa mba iangaviany ianareo mba hamerina n'ilay papier an'ilay tomobile fa tena mijaly izy tsy vaky le fiara fa tsy nangalatra mihitsy nisy nandray mihitsy le papier tao anatin'ilay tomobile araky ny fanadidina natao anazy teo omaly tena nisy nandray le papier dia nisy nitondra karazana gafy ve sa hoe inona ny anton'izay amin'ny anarany Rakotoniaina Roland atsoiny 038 05 697 41 na ny 034 53 647 28 na atero eto amin'ny ardj fa mijaly tena mampalahelo reto le bandy efa da tena coup de cœur koa amin'le mpanao baskety Rino le pitifitra 3 points iny le meneur anankiray mahafinaritra adalaniko Rino dia Donovan le mpanao dinky le ao amin'ny NBTOL dia madi le meneur anankiray le anao any amin'ny any Amerika dia le farany Lovasoa le mpanapanankinankina amin'ny tableau mihitsy afaty mihitsy mitsofotsofo miankina amin'ny tableau mihitsy ianao misy zavatra mahafinaritra anankiray tia dia fikambanana ankizy izay lasa professionnel manao foire izy foire régional na agriculture sy élevage ny 5 ka hatramin'ny 20 aogositra ao Antsonjombe izy io zany misy conférence ao misy fampirantiana ao misy mivarotra ao misy fampianarana ao ny tanjona amin'izy ity dia fampirisihana ny tanora hanao an'ilay hiditra amin'ilay hoe agribusiness zany hoe fambolena fa azahoana vola dia fiompiana azahoana vola averiko ilay izy foiran'ny fambolena sy fiompiana régional zany hoe izy ity dia andeha tetitetin'ny région amin'ny herintaona Fahatokirantananarivo izy zao 20 hatramin'ny 20 aogositra tsy misy vidim-pidirana io eny amin'ny Coliseum Antsonjombe no isin'izy io tanora le mandray andraikitra dia miandry ny fanampiny efa manaiky anampy moa zany ny any amin'ny région sy ny ministera sy ny rehetrarehetra fa ampirisio ny ankizy sy ny tanora hirotsaka amin'izay asa fitadiavam-bola amin'ny fambolena sy fiompiana io ny tena ho avintsika io kokoa i Lucia zay tsy miainga manao zavatra mihitsy raha tsy mahazo kokoa inony ianao mivantana ve izy kokoa i Lucia zay anisan'ny mpiaino rivotra sy mpijery rivotra ahoana lay Majunga kosa ny fotoana ho antsika rehetra na andeha hanao vacances ianao na efa tsy maninona Inda Club ny zoma 12 volana Août 2024 ao amin'ny club 73 Majunga miaraka amin'ny RTG Steam sy Talvis mividim-pitirana amin'io dia ray alariary partie playa kosa dia ny sabotsy 17 volana Aogositra eny amin'ny Grand Pavois manomboka amin'ny 12 ratoandro tsy mifarana raha tsy amin'ny hariva hatramin'ny 7 hariva pitch animation miaraka amin'ny RTG Steam dia live irana amin'ny Talvis ihany koa misy ny loka maro samihafa izay ho zaraina amintsika amin'io fotoana io ny mpanolotra io na mpanentana dia DJ Eloa i Brizy Event dia manolotra atsika any Brizy Event dia manolotra atsika ny Jojoby en live ao amin'ny coup d'état Carlton Jojoby en live ao amin'ny coup d'état Carlton amin'ny fitora ny alakamisy 20 aogositra 2020 sy 2020 izao after all ka hono no ilazana an'io misy Jao Malando misy fa ozy izy raha Philomène teo Bande Malamo rehefa tapitra ny lalaotsika omaly tamin'ny Sénégal niondrika moatsika dia tafakatra ampaefadalana izy no miona amintsika mbola tsy za tsy de tena mpanetre ny lazako tsy de mafey loatra ny resaka teknika amina basketball fa za ohatra mitehiteny ohatra mahita kajikajitsika ihany
ao anaty eritreritro sasa mirery am'le basketball omaly mahita kajikajy hoe aleotsika manao resiny Sénégal de aleo Sénégal nidona amin'ny Angola. Ny antony mantsy de zao satria le ekipa mifanitsana eo efa manao quart de finale daholo de le izy misy hoe laharana Rwanda itsana ka Rwanda ka misy ray mihitsana satria le anakatra ray le izy firy mihitsana amin'ny ray efatra miakatra ny vehivavy ohatrany ny vehivavy tsisy fa tonga de tiroko ao azy fa de misy laharana zany de io laharana io hoe ny voalohany miona am'izao ny faharoa miona am'izao fa te de ny vehivavy zany raha fahitako azy omaly tamin'ny télévision canal fa 7-10 dia somary sahirana tokoa ny vehivavy omaly sahirana tsy afaka namaky an'ilay vaky le tyle izy fa tsy conclure zay ny olana satria hoany ny isan'ny ataky amin'ny matchana basket mitovy raha isaina ny isan'ny ataky amin'ny match rehetra amin'ny ankapobeny satria misy le 24 secondes iny moa zany miampin'ny tamoro miampin'ny chrono arrêté fa ny eo amin'ny concrétisation ny panier na midainky moa zany ohatra vehivavy tsisy midainky mihitsy aona moa zany midainky behivavy misy ka raha ohatra misy lava be taloha sa hoe mifanao antsangory zao zany ahoana amin'ny zavadoza mihitsy ny nain moa zany nain atsika misy midainky misy mahatakatra tsara an'io de donc zany ny atsika aloha zany ny eo ambany eo de misy koa ny tira 3 points de arakaraka ny travina tira 3 points kokoa ny tokony atao raha ohatra ka tsy mahavaky ao anaty panier zany ny resaka mise en scène anankiroa zao ohatra ny atsika ny hoe ny atsika ny attaque de misy an'le makalatéral kely de misy an'le anankiray le manipy à droite de manidina le bady anankiray kung-fu iny zany de misy ndray ny vehivavy mamoaka makany ivelany de mampiditra de tsy mahajery 24 secondes aloha de manao tira 3 points fa le olona le tsy miassuré le tira 3 points kokoa ny hitako mahazo an'le baolina eo tsy maintsy misoty fijery comme ça de rehefa tapitra iny attaque iny ny adversaire de manisa 24 avery indray fa miandry attaque rehefa avy indray anao récupération vao miverina zany hoe ny isany manakaiky fa ny baolina maty zany jerena score misy 102 indray de misy 104 ohatran' zany 119 fa misy karaha misy 5 troisième rehefa mijery championnat eto Antananarivo ianao na ny régional de hitanao le vehivavy le pitifitra 3 points iny tena pitifitra 3 points fa na ohatran'ny hoe somary nazavaiky kely ty any izy rehefa en compétition ianao de misy pression sy stress de mivoravoraka kely zay ianao rehefa le izy 10 secondes le izy miakatra de 24 secondes le izy any amin'ny tanin'ny adversaire zany hoe hitanao le tamin'ny mène 5 points ny lehilahy de nefa mbola misy 36 secondes de ozy izy za mijery le izy hoe vita jerena aloha zany le coach izy le coach de fantatry hoe meme le coach de izy anao zako hoe vita io satria laloviny lery le 10 secondes sy ny ihany ka na mahazo contre-attaque raha le adversaire fa tsy maharesy tsony tsy maharesy tsony fa tsika moa zany miabo ny fijery ary mihitsy manateny zay fa nova zavatra ny ohatra ny formule 1 zany de ohatra ny basket zany zao tena miezaka mihitsy mba mahazo an'le fiovana samihafa sy ny resaka safidy satria misy fotoana manao choix zany tsy haiko na ny kapiteny no miteny hoe atao etsy na atao etsy satria misy remise en jeu de mety mandeha manao attaque tsotra de 2 points misy manao lancer franc ray de misy lancer franc telo rehefa manina lancer franc ny ambesana be ny gardienne be eo de rehefa manina ny velarery eo le akizy mampalelo tsisy rehefa samihafa be de be mahatsara le raha misy mitantara le baolina rehefa zavaina tsotsotra raha vao faute volontaire le izy de 3 le izy plus remise en jeu ny centre ny faute technique moa zany de tsisy plus latéral 3 plus latéral de raha ohatra indray feno ny faute ny équipe de raha vao misy faute eo de lancer franc foana olona be zany moa de tsy maintsy nintsana ny ray satria 10 heures zareo no tao de Mali, Égypte, Guinée de Angola sy Rwanda tany amin'ny vehivavy tany zany de efatra avy eo efatra avy ny tany ary dia zay natonga antsika hoe Tanzanie no iona amintsika eo amin'ny dingan'ny ampahifatala misy siparovavy zay eo amin'ny tanzanienne mila mitandrana va fa reo tsy miraty sopanie zany ary ny mpanazatra de efa karazany efa nametraka an'izay tactique zay ataon'izay idiran'ireo tovavy reo ambany panier eo dia rehefa tonga ao izy ainy mihitsy manodina ny boly ary de mivadika ho isatrany foana io
zay le feo le izy zany gody kio zay le izy dia mbola manasantsika hatrany aprisika an'ireo ameno ny palais ahafahan'ny basket roboroko kokoa foana tamin'omaly aloha hita ihany hoe nanoana jusqu'à la fin aloha tsika satria misy fanantenana ihany eo e fa tohanana foana ny antsika satria ny fitohizan'io ekipa U18 io ho lasa hatrany U75 no mahatsara ny basket rehefa aveo satria am'ireo ihany no andrafitra ny ekipa senior rehefa aveo mbola misy ny fotoana anaovana koa championnat hafa na éliminatoire amina resaka zone samihafa ny championnat itoterana ihany koa dia motiven'ny afro basket be mihitsy satria lasa le boy kely manao foot kely ery atokotanina ery zao lasa ataon'le rom basket le izy noho ny antony afro basket zay ohatrohatran'izay foana ny aloha dia reny aloha zany zareo fédération mavita tsara ny vadika ny baolina kitra baolina kitra reo ohatrany ahoana namoaka ny listin'ireo ekipa afaka andray anjara amin'ny fiadinan'ny tompondakan'ny Afrika sy ny tomponamboaran'ny kafa ny confédération africaine tamin'ny lohandohan'ny faraparan'ny herinandro lasa teo iny samy ao avokoa na ny CFFA ho an'ny Ligue des Champions ary mazava ho azy ny LGK plus ho an'ny Coupe de la CAF zany verina foana le fanamariana fa angatsy voasazy tsy efa mazava foana angamba tsy indray tsy indroa ny tenenana an'izay hoe sazy arabola no napetraky ny kafa ho an'ny CFFA fa tsy sanction le fanamarina ny mpakafy fa tsy le sanction disciplinaire moa zany filazana zany le hoe tsy mahazo mandray anjara mandritry ny roa taona tsy napiatra n'iny ny kafa satria nazava ny fepetra hoe noho ny fisian'ny valana retana Covid-19 tamin'ny taona raiky amin'ny 20 sy ny 20 dia malalaka ny mpifaninana hoe afaka hiatrika lalao miverina na tsy te handray anjara intsony amin'ny lalao miverina no ny antony maro samihafa dia tsy nasiana resaka lava be iny fa dia io zany ao somatsara ny CFFA amin'izay fiadina ny fifanitsanana ho an'ny tompondaka ny Afrika zay ary ny LGK plus mazava ho azy ao amin'ny fiadina ny tomponamboaran'ny Afrika zay any amin'ny tapatapaky ny volana lohandohan'ny volana septambra any ngamba no hiditra amin'ny fifaninanana ireo ekipa anankiroa reo zay tena efa ao anatin'ny fifaninanana tanteraka Larissa Ranefson ho an'le miteny hoe esory ako za tsy miala zany madama courage ianao miala hoana esorina zany hoe le izy mandefa serasera zany ao anatin'ny mivatany manahirana kely ao anatin'ny anaran'ny tompo ihany esory ahoana tsy azoko hoe esorina esorina anao nga izy tafaly tsy azoko le hoe esorina esorina eny le mba tsy hitenenako hoe sao dia io ihany koa le miantso rehefa miditra mivantana hoe goty aza sombaina ny ambiance fa aleo resaka mety olona mitovy asy mba mba tsy mba miakatra rivotra raha le manakevitra ohatran'ireny ny fankafizana ny tsirairay ao anatina fianona fandarana anankiray sy ny fijerena tele sy ny sisa samihafa io fa mba liana ahita olona andresy lahatra ao anatina argument hoe ohatr'izao aneny mahatonga amin'ny teneny zany dia mba tonga eto izy manasa mpitiavana re tompoko tsy amin'ny lakamisy fa amin'ny lakamisy misy ministra dia fa ohatra hoe Larissa ny fisolana manatra fofo eny efa ekena fa ohatran'izay le hoe zava-misy amin'ny ankapobeny ao anatina resaka zavatra rehetrarehetra fetifety zalafa tsitsy fofo Molière ali alors. Ba defasse message avy dia za zany mipatapatalila teo. Ampiavana tsy patsorana hoe raha mba tena manam-potoana kely ianao hoe aleo mba miakatra rivotra dia mba miamiresaka e. Mahafinaritra olona tsy mety izy aloha tsy miakatra badalela izy. Zay za badalela dia tsy ny Larissa tompoko lasy tompoko vavy iny 20 no azavaina aminareo fa ny anazy efa voajanahary Andria Tahina miteny hoe atsofoy anaty générique amin'ny générique mihitsy Larissa sy ny Bandecam mbola mila dinika izany tompoko mbola mila fanapa-kevitra ary mila misy voting eny fa na izany ary aloha na tsalanty na izany ary aloha ny fandarana re misy miaino misy me zany teny le bandy mihitsy hoe zay raha tsy mirevy Paris Saint-Germain dia ozy akipimo masonareo rehefa mahazo baolina ary le rony rehefa micontre amin'ny Clermont amin'ny lahady sarotra be ho an'le olona manao an'izay nefa ny tsy hijery an'le ekipa tsy tiany rehefa tsy tiany le anankiray le antony tsy hitiavany an'le izy tsinona tsy sportif zavatra hafa mihitsy dia ohatra zany ny fahalalahana le rangaly niditra teo le nanome an'le sorabola omena mpitandro filaminana dia mba mangataka mpitandro filaminana zay mba hamaly eto hiteny hoe
diso zany ohatra na hoe tsy ampy zany na tsy ampy fa tokony ampiny isotra manokana ny solombavam-bahoaka Antsirabe dia tamin'ny fampitana vaovao iny zany fampitana vao makasika amin'ny fanatanjahantena ny basketball aloha tany Antsirabe tena makasitraka andriamatoa solombavam-bahoaka fa tsy any amin'le tontolo iray ihany ianao fa any amin'le tontolo iray ihany miondrika ambany dia ambany amin'ny fianakaviana amin'ny fahalasany Olivia Newton-John dia lasa nga izy dia lasa ny Olivia Newton-John izy tena marina mafy rehefa misy an'le raiky amin'ny fitopolo raiky spretsaka ny sotona lakolosy fotsiny ny resaka natao maly misy olona tompona andraikitra miresadresaka misy olona sotra miresadresaka amina toerana anankiray misy tomobile may dia misy ny fifamonjena momba ny tomobile io amin'ny kapobeny rehefa nianona ny izay mba afaka andresaka tamin'ny tena satria nidina ifotony tombona daholo ihany ny fanamariana samihafa eo anatrehana vony antsi-pozina anankiray mitovy daholo ihany savatratsozy izy le andamitsakilany hoe anitatra miresaka ry anitatra miresaka ry satria nahoana efa ripy le fiara dia rehefa avy eo no mahatsaratsara ny zavatra amin'ny manaraka lazo resaka zay le resaka fiarakodirany rehatra teny amin'ny tombotsolika tokoa ve tsy afaka mampiasa n'le extincteurny tombotsolika ve ny valiko tsy hitariko nampiasa extincteur zareo nao anatin'ny safidiny zavatra atao rehetrarehetra eo teneniko eo anatrehana voina tany jerosy be tsy ho lasa ohatra ny makagaivera daholo ka tonga dia mety daholo ty atao rehetra ohatra zao ela zao eo mirefitra tapika ty ny zavatra ataon'la eo mety tsy ho voatery any amin'le tokony ho mety ohatra zany zao raha misy olona torana tapika menjerako zao ohatra badekamo na haitsika raha ny sécurisme tsy tena tonga dia haitsika le feo mandeha manko manambara hoe zay tsy afaka mampiasa ny extincteur any raha tsy efa manome lalana anay ny tompona andraikitry ny tombotsolika eto lojiskatarina zay resaka zay satria nahoana efa nanapa-kevitra ihany koa tsy anitadresaka zay tompona andraikitra rehetra zay mombamomba ny antony manko dia ity kosa aloha raha misy ny fanadihadiana samihafa dia hoeno eo hoe zao satria samy nisy nahita satria zany zany tena mampalahelo an'le fiara ripy aloha tena mampalahelo satria tao anatin'ny tsy ampozina satria izako vo ray volana latsaka kely zay rehetra ny fiarako fa tonga dia mifokon'olona isorana be dia be misy tonga dia reflexako voalohany sokatra ny kapô vo nanetroka le izy sokafana ny kapô zay tsoanaingana bateria bateria mbola tsapela mbola alianina ko fa ny andraina voan'ny nale tamin'ny 405 io zany aretin'ny Peugeot mihitsy le fil mitsofoka any amin'le carbu miendaka dia tonga dia mitifitra makao amin'ny pritsika makeo amin'ny anina izy makao amin'ny faisceau l'amour faisceau ny anatirako am'izany dia voasitona olo le aty tena tokony fantatra ny rehetra ihany koa zay fa ny fanazavana moa tsotsotra voasitony le tselatra le faisceau ny le selfiko le marina tokoa aloha zany ohatran'ny gazy hoe amin'ny zanzaka moa miteny ato hoe zanzaka misy zanzaka hoe ekena ozy izy ny adihevitra mikasika ny piano sy ny sisy fa raha ohatra ka hiakatreo ozy izy ilay ramatoa le miteny rakoto aza miditra mivantana rehefa any an-dafy sy le ramatoa ao le mahafatifaty miteny any Larisa hoe solo Larisa dia lasa kambo be indray izy aeo izy no hiaino rosy ray fa io foloso ray tsy akanisanyzany koa ny fa ambiansa ny rivotra ihany koa no miteny zavatra ohatran'izany eto fa ny tompona andraikitra sasany no mialatsiny amin'ny akapobeny satria araka le resaka momba ny solika le teo zao manontany misy ny olona hoe la zao raha dia tsoro raha tena tsisy ty atsy misy ny otao ny olana fa ny danja be amin'ny tompona andraikitra sasasasany zigla moa ny fiantso azy manazava foana fa hoe zao anie io ka zao anie io teneniko anarany tena problème le solika samiary miana vaky pineny an-dalana le sambo izy moa naramamala malatra vao amin'le rizy rehefa misy orana 150 tonnes tany Tamatavy misy vary 150 tonnes teo eo na 200 tonnes teo dorana tany Tamatavy moa ave afaka miverina mieritreritra isika fa misy avy amin'ny sarotra be le resako hoe mampalahelo foana ny hanina nagagana fotsiny menimena le olona hoe tsy nahita gazoaly omaly
fa zara ngama ninenina nakagazoalina nahita foana le lalana RN2 no tena sisy fa ny eto Antananarivo izy ohatrany tsy hoe tsisy fa vitsy kely ny station misy raha tsy diso eo mandeha am'le zia mahazo mandeha am'le tea mahazo fa ny any aminay zany magaga fotsiny hoe le station ao aminay eny Ampefiloha nisy ve le teo Ampefiloha misy foana hoe nisy te anankiray zay maty tsy nisy omaly mahavarina fotsiny lasa eo daholo ny taxi brus makany Tuileries sy makany makala santso satria nahoana ve izy satria nanteny vato ary aloha zao tamin'ny omaly dia misy tsisy fa misy ndray misy dia milahatra ny fiara dia rehefa afaka maka fiara betsabetsaka dia lany dia nisy fotoana teny avarabaratra kokoa tsisy na ny lasantsy azy dia ny andro kely dia nisy ndaty tsy nananana le izy aloha zany le fiatentsika n'le zavatra misy tsy misy aloha ohatran'lefa hoe tapaka ny jiro dia rehefa miverina ny jiro dia nefa raha nytena marina tsisy tokony mahafany be zany miverina ny jiro satria le basikety rehefa niova be skory le izy hoe dia any fa tsy ange efa zatra n'le tsy misy dia no nefa misy dia tsaka le teneko hoe adiny roa adiny telo ny délestage menimenina ataony adiny iray tapaka le izy merci jirama fa lasa adiny iray izy délestage zany ny anarana io misy fanamarianao maiko mpatsorana dieny izao fanamarianao maiko mpatsorana dieny izao fa rehefa tena nisy dinika teo amin'ny karakara sy teo amin'ny tarika joary mbola somary hovaina ihany le daty ekena fa mety manirikiry ny mpijery zany ary na izay eo amin'ny tarika na ny mpikarakara raha somary sahiran-tsaina ihany ao anatin'le izy fa no ny antony maro samihafa isan-karazany zay mety azo resahana mety azo nasaina miakatra eto mihitsy ny mpikarakara mpamanazava zany fa raha manana ihany ny fety rehefa ho avy ry reto fa atao ahoana moa fa izaho eo anatin'ny tarika miandry ny fotoan-dehibe irahana amintsika ka dia mbola olazaina eto amin'ny fotoana mahamety azy ihany kanefa dia tena mbola tsy maintsy horaikitra le izy io zany ohatran'ny fitiavana ihany io ka tsy mivita androany akory no atambatra am'izay atao afaka herinandro fa samy hafa foana ny zavatra hitranga rehefa atao le fety fa dia zay misy aloha jereny dia mijere Solomiral amin'ny faharoapolon'ny volana aogosta dia mijere Poupy Njila Hery za le anisan'le tenan'le hoe Thierry rehefa amin'ny 14 sy 15 aogosta manantenany mamy ho avy eo ihany satria efa fantatra fa ho avy keo i mamy ao amin'ny tarika Njila dia ho hita eo anosy ohatran'ny fahatongazany Raniksa ao amin'ny repika nandalo nao fampisehoana izy miaraka amin'ny zala omeko aloha ny fandaram-potoana vetivety mafana mividy t-shirt mikifany koa i omeko aloha ny fandaram-potoana famarotana ny tony maillot tony ary bandeka mara midiny fotony ianao dia mba angadio le izy ahafahany foto manohatrany eo misy ka ny ampahivadalana zany dia rampitso makaina daholo ny mpilalao amin'ity androany ity rampitso amin'ny 3 ora i Benin eo amin'ny Mali ary amin'ny 5 ora sasany i Madagasikara eo amin'ny Guinée ny alakamisy 12 aogositra kosa amin'ny 3 ora i Algérie eo amin'ny Egypta ary i Angola eo amin'ny Sénégal aza miteny mafy be ohatry zany ianao avereny ianao sia ty ohatrany dangitra tampoko zany tonga dia avereny la tsy nateny bandekama toiziny ianao bandekama makaina androany tsisy baolina anareo tovavy enga tena gymnase maly hoeny amin'ny radisson tsy ao iza moa lesy le aminay imadi tsy ao dia iza koa i radavida kely tsy ao radavida kely ty mahafatifatsipa be tsy voatety sady manao kajy any tya raha toka tafitasoma tsara zany toka falenao dia nitea raha toka tafitasoma tsara i Madagasikara hiatrika ny manasa-dalana dia izay mandresy amin'ny Benin sy Mali indray no iona amintsika raha lehilahy zany lehilahy zay teneniko izay ary mazava ho azy fa izay mandresy eo amin'ny Algérie sy Egypta miona amin'izay mandresy amin'ny Angola sy Sénégal hoy aho hoe ho tanteraka ihany le tenin'Andriamasina hoe sao mahita Egypta sy Madagasikara tsika any amin'ny finale ny correction tondrameme surako fa ny ny vehivavy maka ozapery reto ahafahana manao compétition manaraka inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault ny fandarana nefa dia tsy miala mizafy nefa lasa olona alasina hitanana lavilaka misy moasaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelone fa tianareo foana
Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Chandarana et compagnie.